Dada Dado ahoany efa tonga e ay mo nalaky ihany koa sakaiko ka nolazaindra filosofera teo mantsy fa tsy nanankaterina fiara hono ndriko ka akaiky kely io kosa ve mory dada dia andehanana fiara raha pitsony le izy alaina arona ary antsoa angamo ianao tsy mianatra ny tolakandro e mianatra ka fa onakay ka mbola ho any ampiasana ano ian'ilay dindinika miaraka amin'ny zareo mpandraraha ao amin'ny orinasa indray mantsy ary rehefa aveo a dia firy zany dada vao tonga so dia riva be andraiky angamba tena mbola tsy fantatra mantsy izay ora ialana ihany anakako aza miandry ny dada fa avy hatrany dia misakafoana raha riva azay dia angina ato anatin'ity trano ty indray zany raha alao ndry koa ry aintsoa dia manoatra no reny zazakely reny finina nge ao ambany ao ihany ko se ka zany azy izy hoe any ambaniko tsy aheno izay manjoa aty ambony akory raha sanatria izy zany ka ho tapaka lalan-draha aty ihany ny afarako raha manontelo ny angambo zao ka zao ange aloha ny fiainantsika dia atrehana koa sanako sa tiandry anambady sady ve dady nandozany iny atsika aza mbola tsy nisy indro taona akoriko ka indriko sady zany mihitsy nge dikan'le teniko teo hoe ka izany ange ny olazako hoe iaina aloha ny zava-misy anako ao fa iezaka hody malaky dady raha matahotra indreo dia asaivo matory aty ambony aty finina tsy maninona ny ao ambany zany na dia tsisy olona aza eny idio tsara fotsiny varavarany raha mily mpiambina nge ao ambany io foana zafady roa anaka oy afaka tsasakadiny zay re ntsoa aleo am'izay aloha iomanaka za koa aza sao dia ho taretiko iantsoa ahoana ry dada vetivety ange dia zao say voalaindra fily amin'ny fiara indray rehefa mirava hariva tandremo mampidipiditra olona tsy fantatra atao tramato izay anaka dia ahoana kiry lovasoa zao fotsiny aky tsy tahita mihitsy kala tamin'iny herinandro iny za moa veky dia nandeha rery foanako ka natao tamin'ny herinandro ange aky le formation teniniko andre iny tampoka be koa le izy mianaitsiny aky fa tsy afaka na dia nampandrehandre akory aza ay mo za mantsy mba gagako mbola tsy vita foana nga ny fonina andry to mbola messagerie mbola tsy vita mihitsy aky nga tsy mandreraka dia le fozabe tia indray zao no ampiasaina aloha tsy efa betsaka veky iny lesina natao nandritra nyreny tsy fahatongavako reny zay misimisy ihany aloha izy ao dia mivonoana ny andika ka misady ary ako ao fa ampiko ary ndry omeo any ka iandry sasany fa adikako any an-trano rehefa vita zany dia azavaiko amin'ndritsy kelikely eo ihany izay mba azoko sy dia misotra sahady aky zany ny sahirana amin'izany lova sokoa ndry ariky mba manao toy izany amiko rehefa mba manapaka reny ako eny fa misotra ihany ho ana izany na tsy zany faran'izay mahakamo anangy aky dia le mandika lesony zay no amin'izay tsy mba zavatra kelikely tsy maintsy anefa dia tsy afa miala mba miezao miala amin'ny eo akamony io ary mitsangana teo dia andao amin'izay andeka sasany andry rira fily fa sao dia ho be tatasika ny dada andray ndao ary aky everiko fa miandry amin'ny manta nge zao no tsy mahataitra andry eo io izy ariky tsy eto ndraiko tsy efa ho tapabolana izay fa nga mbola tsy niverina izy le nitenindry tamiko indray manderika mbola tsy tonga aky amin'izay indray tsy azo ao telefonina akory ary so dia mbola hiverina amin'le toerana nisan'ny faran'indray ary ka tsy ho elany angeky ny lazainy tamiko 3 andro ny farafahatarany nefa zao ary efa firy zaiko zany izy tsy azo amin'ny telefonina izany zao no tena manahirana aminiko fa nga moa izy zany mbola tsy nahita asa foany sy efa nyteneniko ihany izy kianatra dosie ao amin'ny orinasandro dada fa tsy mety akizy zany dia miandry fiantsoana amin'ireny efa nandefasany ireny zao no ataony dia zany nahatonga azo mitady volany amin'ny faritrany io aloha mandrapa enjana be angeky iny fitadiavana asa ty andreny vohatra amin'izao
nareo zao misambatra koa. Manina koa? Tonga dia mampiatra vetrany izay ny ratovinao amin'ny orinasanareo ihany fa tsy popopo etseroan'ny fitadiavana azy izany intsony. Indreko ke za raika tsy dia marisika ny asaoko. Fa ahoana ke? Dia aleo tena fotsiny a. Ary ndao amin'izay kia tsy ho tapitra eto mihitsy ny resantsika roavavy na dia ho ariva ety ihany aza ny andro raha izay ela tsy ny ao nan'izay. Sady sao dia ho be dia aty koa ndriko. Jereo angera tsy efa manaratsy tarehy ery ilay rafily Manao ahoana ny fianaran-drano koa hoe mandeha tsara miandalana eny ihany vao ny sasaka raha teo moa ny taom-pianaranako. Tsara zany anaka, za koa moa tatoato somary bebe asa foana dia tsy afaka manara-maso an'izany firotsony. Mbola ao anatin'ilay fandamiana an'ilay fifanarana tanteraka mantsy izay zao dia tsy afaka ilamina mihitsy raha tsy mipetraka tsara zany koa. Aza manahy dada fa miteny ihany raha vao misy manahirana ka. Fa hono tokoa ary dada. Miainanao anaka. Mbola afaka mandray mpiasa ve ny ao amin'ny dada ao? Tsy mifidy fa izay mba posta tsaratsara. Ohatry fa izy anaka no mitady asa lehilahy sa vehivavy? Lehilahy, namako le izy. Mpiara-mianatra taminay fa nijanona tamin'ny herintaona. Izany hoe manana lisansa? Ie, izay mihitsy ka. Tsy mety mahita asa foana izy hatramin'izao nefa dia efa nanomboka ho viany izy io sy dada ny tady. Eny ndrasa loloha anaka fa hojereko mbola vao nandray mpiasa vaovao anankiroa indray mantsy ny orinasa tapa-bolana lasa dia tsy haiko raha mbola hisy toeranako. Miteny amindreo ihany ahy. Fa dada ahoana indray zay ry aintsoa. Tsy mampaninina ny dada ve raha hoe hoentiko aty an-trano ilay olona miaraka amiko? Eny misy ohatr'izany indray moa ve anako, sady izay mihitsy anaka no tena fahendrena. Andraso aho rehefa tonga izy dia asaiko mankaty fa mbola tsy eto mantsy izy. Ka ilazao mialoha fotsiny afa sao dia amin'ireny andro maharaikitra reny kosa. Tsy maintsy miteny any dada raha vao afaka izy ka. Dia aza tao hoe lamory dada mivalin'ilay fangatahana momba an'ilay asa. Eny re, ary miomana amin'izay ndry raha tsy misy atao intsony dia andao hiaraka amin'ny dady. Ela mihitsy izay tsy mba niarahantsika mianaka ny voaboko izayko. Ka rehefa tsy teo intsony eny dia tsy nirarahiany dada intsony aho. Tsy misy an'izany ankifa mba sahirana amin'ny asa fotsiny ho dada kely sisa dia laminy io anako zany dada zany foana. Mandehana ho miomana fa aza dia be dongodongo etsony dia aza ela. Izay atapaka lalan-dran'olona ka tena tsy hafananoatra kia fa azafady fa aiza nefa ny findainao za verangany anjy foana sady nandefa mesazy fa tsy nisy foray daholo ka tsy maintsy niverina tamin'ilay toerana nilazaiko indriny ahy kia nisy nakatao posiko teny amin'ny stationnement tamin'ilay izay vao iainga nefa mifindaiko niaraka tamin'ny saran-dalana tokony hiverenako dia izay no nataraiky atany. Na liany etsoko andry teo aza nge an'olona nindramime. Dia nanina nefa izao raha mba hanendrana tole teo indray dia mba nandefasana vola raha tsy nisy. Tsy mety aza ny lehilahy miankin-doha vehivavy izany kia. Fa nga tsy natao ifanampy ny mpifankaty Tsy tiako mihitsy ianao mihazona an'izany toe-tsaina izany. Tsy hoe hifanolotra fitiavana fotsiny akory ny antony iarahan'olon-droa fa mila mifanavitra ihany koa raha tojo fahasahiranana indray. Tsy voatery ny lehilahy foana akory no anao an'izany. Aoka re izany fa efa tonga ahy. Ka tsy mba nysainao akory nge ny tebotebona azo any andritran'izay efa hoe mifona ho aza fa tsy hanao tsony. Dia oviana indray izany izao ianao fa azo finday? Rehefa mahazo vola dia tsy handraindray izany raha mba omeko afaka ampiasaina aloha mandra-pahatonga an'izay ka tsy mety amiko loatra ngery tsotsony miankin-doha amin'ny vehivavy ahy na mbola tsy hanasa azy afaka miandry foana. Manda aza mpiarina amiko izany fa mankarary aka dia inona nefa izany ozy ianao no ifandraisantsika mandra-pahafahanao mividy?
Sa kosa ianao mihitsy no efa tsy te hifandray betsaka amiko tsony. Za moa ve no teny an'izany kosa fa mila miaina amin'ny zava-misy fotsiny aloha dia tokony hifanaraka amin'izany ihany koa. Za nge tsy manana rena nolovaina tamin'ireo ray aman-dreniko tsony. Manda, ho vinaka ianao vao ho resy lahatra ka hiala amin'izany fisainana izany. Fa ahoana To tsy raharahinao akory ny fisiko fa izay mety aminao foana ny tanterahanao. Raha mba fantatrao moa fa sekondra ray tsy ahitako anao aza efa mankararary ny aiko okizay akia. Zany koa moa ve dia ato ampitomany Hitanao izany. Tsy misy dikany aminao akory ny fisiko. Aintsoa matoa miaraka aminao dia zava-dehibe amiko ianao zay. Tsy hoe sanatrika hoe zanaky ny manana ianao akory dia anararoatra an'izany tsy zany velively fa noho ny fokon'ny tempo ary mitempo fity aminao. Noho izany dia tsy sitrako loatra raha hoe hisy fifandraisany ireo zavatra ireo Ka matoa koa nanao eny dia tianao koa ary tsy misy saiko ananeritreritra hafa tsy izany. Fa amiko rehefa mifankaty dia tokony hifanampy izay. Tsy hoe sanatria mirehireh fa manana ny ampy fa raha mbola misy ny azoko atao dia tsy maintsy manampy ana olo tiako Azonao izany? Eny ara fa hitady hevitra kely fa rehefa tena tsy mahita dia miteny amin'ny riany akia. Moa izany izy koa. Mafilo. Eny ary. Ary manahoana ilay asa nandrasanao? Ka mbola tsy fantatro fa ny finday tokony antsoina azy ity izao veriko. Ka maninona raha antaniana any fa soa dia efa mba niantso anao ihany azy izy ohatra. Ka raha pitsy mihitsy izao ny heritreritra ny andalo any ka. Vao teo koa nge any tonga tia hitandry loatra dia ny ry aloha no vonjeko voalohany. Ay ve hono mba manana ihany Nahoana moa? Saingy teren'ny fiainana indraindray dia tsy afa-mikofoka Ka vonona raha hoentiko any amin'ny dada. Tonga aloha dada androany. Nga hitanaka fa mba nisy ny alana aloha tao dia na aleko nandeko. Ay kosa. Mba zavatra tsy ho efa kosa izy izany Ka resaka fizaram-pananana angely izy anake. Fanganareo mifandraraha amin'ny resaka fananana koa amin'ny orinasa. Resaky ny samy mpiara-miasa ki izany fa okale izany mandry Aintsoa. Fa nanahoana tokoa dada le asa? Ay tokoa moa ka izao misy poste azoko omena an'izany olona izany fa mba saivy manatitra CV kosa izy koa. Ay kosa. Raha vao mihaona izay dia ho resahako izy ka. Fa mba asa amin'ny fanandrifon'ny mari-pahaizana nanany ihany anefa izy izany. Ka asa voatery no aloha ny CV ny ahitako ny traika fananany kosa dia arakarak'izay no tsaratsara ny toerana omeko azy. Ay, za mino fa afa-poan'ny dada ny fahaizana ny nanany ka. Eny hita eo Menga fotsiny ihany mba nomezany dada toerana tsaratsara ho azy Namako be nge izany olona izany Ao hita eo izany ho arona ry Aintsoa. Le namanao ino to tsy nandalondalo tato ato lova soa moa ty anarany. Mbola somary sahirana izy dia tsy dia manam-potoana andehanana aty aloha. Tsy tety mantsy izy tamin'ny herinandro fa vao tonga tamin'ny lahady teo. Hoandray ary fanga izy tsy asa ndraika. Ka tsy ho aran'indray hono le sady miasa no mianatrako. Moa ny fanadinana koa efa nome manakaiky. Dia mahavita miantro olona mihitsy ianao ty anakako. Ka namako kosa ve mory dada dia tsy ho ampiako raha misy ihany ny azoko atao Mampalahelo nge ry zareo Izany koa aloha Ndray aman-dreny efa tsy dia maharaka amin'ny fiantonan'ny fianarana intsony. Mba mpanaterona amin'ny mboankazo amin'ny fihinana vetivety aloha fa mafana loatra izany andro izany anako. Ay, andrasa ry fahalaiky vetivety Fa nahoana indray ny tsy nandro ny firavana kia? Ka tia hitanao sahady ako. Atao voa aloha ny fianarana dia mbola manana fahafahana.
Raha tsy ry nisisika be tamin'le antso ankeo iny nge tsy nanaiky nakaty sady amin'izao oro zao ahy. Ka zange ho aty ahitany lahy efa ho firy andro kosa izay tsy nionantsika izay. Say lahy tsy mba manina. Aza dia mandray atendrony foana ho andry. Ny mahasolo zao ny lahara-pahamehana. Zao tsy tiako tsy ndry manapaka fianarana toy izao momba antsika. Andray fa nahoana kosa? Ka zavatra tsy isan'andro ange izany. Tsy azoko mihitsy ianao ka. Toa maivana aminao ery ny momba antsika. Sasana hatrefa efa nian-danitra izany. Entsoa, aza zatra mandray atendrony foana ho matoa mitsinjo izay mahasoa andry dia mbola fitiavako andry izany. Ifakaiky nge mifanadinanareo Vitao tsara aloha fa aorian'izay tsika mbola manam-potoana betsaka hampiainana tsara ny fitiavantsika. Tsy fidiny ange no mirendreny fotsiny toy izao Fantatro izany ry Manda. Saingy vao mainka amin'ny tompony teboteboko raha vao tsy mahita anao tiako nge ianao tiako noho ny fiainako rehetra. Tsaro fa zaho koa nge mba toa anao ao fa miaritra kely akiri-tsotsoa zany aza manany amiko ianao fa namery-taona aza nge aho tsy maninona ny fahasambarako aloha zao dia mahita ny endrika ao. Fa zao tokoa ry Manda. Ahoana ki? Nambarako tamin'ny dada mombamomba ny lahy rehetra. Zany ve? Ino ny tsy fanananao asa moa izany raha marimariny dia nanaiky ny andrainao hiasa ao amin'ny orinasa izy fa mila ny CV-anao fotsiny. Ay ve? Dia fanambaranao ao taminy ve ny momba antsika? Miandry ny ahatongavanao any an-trano koa izy. Fangaza fantany. Ka ny mba hahafantarany ianao mihitsy ange no mahatonga azy miteny an'izanyko. Ay ve? Andraso ary fa voalamina ny fotoana Dia ahoana izany le CV teo? Tokony tsy ho tara ange Eny ao fa ezahako. Ay, dia oviana moa izany ianao vao azo finday Tena ilaina ange izany mbola tsy fantatra ki fa za mbola tsy nahazo vola. Ka ty ary raiso ty loha ampiasaina. Vonjo maika iny fa tsy ahatananao hividy ihany raha mahazo vola ianao. Dia inona indray nefa nao ampiasaindray raha ny finday indray mihitsy no mena? Efa misy ray ty ka. Zany Ino afaka mamerina an'ilay episinao taloha ianao raha tsy mety aminao ny ampiasa an'iny fa efa nampidirako ihany ao. Le faharoa amin'ny pisiko iny mantsy no ao. Misaotra kia. Manda. Ahoana ki? Mbola miangavy aminao hatrany mba ny fifankatiavantsika no ataonao voalohan-daharana amin'ny momba antsika. Izany moa aza diso mandalina loatra ny ankoatran'izay intsony. Tsarovy hatrany fa ianao ny fiainako. Izany Manda. Lovaso. Hoay, Manda, manahoana ianao? Manahoana ry? Fa aizaki Aintsoa. Mbola nanontany zavatra any amin'ny birao any vetivety izy. Ary elaela tsy hita. Eto ihany aky fatako ny adi-piainana. Nefa dia bolangina foana. Ny kosa tsy voatolana ve zao ny sisa raha afaka kelikely? Ny Aintsoa koa ve moa dia amelanao toy izany. Raha tsy hoe nga anao mafilo indray. Fa mafilo ahoana ka? Ka ianao le tsy azo ahodina amin'ny hevitrao ioko. Mampalahelo anahy mihitsy ange Aintsoa raha mitantara amiko ny andavanao foana ny fanampiny anao Tsy hoe izy anampy ange tsy tiako fa le iakin-doha amin'ny mihitsy nohatra tsy dia mety amin'ny fieritreretako Na zany aza tokony tsy dia andafoana ny fanampiny ataony ianao mampalahelo azy ange zany rehefa mba manana fahafahana ianao mahita izay atao indray. Tianao loatra ange ny namako iny ry Manda ny ati-tsainao no mba mahazo azy ihany koa. Eny tsapako ange zany no heveriko fa iendanja mantsy ny fitiavana raha ny varalila toy izao ny fiainako. Tadidio fa tsy ao an-tsana Aintsoa velively mihitsy zany. Ny anarina anao indray aza ny tanjony. Tsy nahaposiko indray zany. Fa nga koa moa fidomanao koa ny toy izao
sady haintsoa tsy misainany amin'izany. Efa nitianao izy hony ary tianao foana na inona na inona. Araiza foana koa ary tia izy no ela be. Efa intany kosaka. Iny tokoa. Manahoany Manda? Manahoany ry? Toa ela be ry kiala. Ka filaram-be nkekiny tao e. Fa nahazo ihany. Ia nahazo ka. Dia ina le tsy mivaovao malala. Nga efa ela be lany tonga teto? Tonga kelikely dia tamin'ny Lovasoka. Ka tsy nampilaza miloko. Lasa hitanjy ireto fotsiny any farany fa aleo ngamba ary izy roa andeha. Efa mba tsy irery-tsony kosinareo zao. Zay fa veloma. Veloma ry ki andriko ki. Veloma Manda. Eny ki. Misaotra kia, veloma koa ndry. Efa nitondra an'ilay CV e? Efa ato ka. Fahaza maika milaza amiray indray aloha hoe anaty Matahotra ny tsy ampidiriny anga ianao? Ka sao dia laviny raha fantany hoe za le miaraka amin'ny zanany ihany no mitady asa ho aminiko. Aza manao hevitra taingina ho aho. Dia mihevitra izany ianao fa tsy afaka nalanao izy na dia hoe efa tafiditra azy ianao raha sanatria ka izy tsy fankasitrahany an'izany. Asa koa. Sady tsisy an'izany koa kanjo e. Aza be hafa ho raisiny foana ianao. Mila mivonina fotsiny fa tsy maintsy hiatrika azy tsoely. Fa hono aky? Fa angamondry io tsy alain'ny sofiranareo tsony ka. Efa nasaiko nandeha izy tamin'izaho le mbola nilahatra be tao ka. Ary soa ihany tokoa saika tsy nahitanao azy zany. Ary andao ary ianao tonga dia aterina hody sao dia ho tara eo ny tolakandro e. Tonga indray Manda. Adinonao sady nga le fiangaviako. Tsy raha tsaonao koa nge izany e. Velao aloha mba hiaina fahasambarana raha mba eo anilako ianao ka. Tsika nge tsy hoe meo isan'andro e. Ka andao ary aloha hitady zavatra ho aniny e. Dia avy eo manohy an'iny lalan'iny amin'ny ditongotra. Tena faly be afa ho raisiny dada hiasa ao amin'ny orinasa ihany Zany. Efa ny aminy CV any. Fa nga efa fantatry dadandry hoe iza marina izy eo amin'ny fiainandry zanany. Fantany fotsiny hoe misy Manda miaraka amiko fa tsy mbola fantany aloha hoe ho eo ambany fifehezany atsoatsy e. Zany. Manda koa nge miahy tsy fantatro izany foana e. Efa ny ferany mafy mihitsy mba tsy hilaza izany amin'ny dada aloha. Ka matahotra ny momba azy manoloana anareo izy koa. Ka ny azaka izany foana. Tsy matoky atsony izy nefa za efa mba miezaka manala azy amin'izany fa tsy haiko mihitsy e. Ka zao ngeky mananilanelany saranga misy eo amin'ny fiainanareo ankehitriny izy. Ka efa impiry mo ano miteny azy fa tsy hanova ny fitiavako azy velively zany. Angamba sarotra ho azy ny ino akia. Na dia izany aza dia diso mametsiny azy loatra indry. Tsy dia meloka ihany koa izy raha manoloana ny zava-misy. Ena nanam-porofona kifa hoe nananana izy na ory toy izao dia tiako. Ary ho tiako foana. Ka raha tazana eny amin'ny foana izany dia sinja tsikelikely ny ahihany. Tsy mahasasatra azy zany. Izany mihitsy no nanapahako hevitra ny eo azy amin'ny dada. Efa ela kosa inerana izay sady hevitra mety mihitsy izany kia. Sady raha zatra mifanerasera amin'ny dadandry tokoa izy vao maika mora ny fanjavona ny tahany ahihany zany Mampananga aky dia sao dia hibahanao an-tsainy loatra izany ahia zany ka hoe ampihana ny fitiavany hatreto aloha tsy mbola tsikaritra eny amin'ny endriny izany ka. Mahana ihany fa zao mila manampy azy fotsiny ho andry hanasana an'izany. Efa fantatra ohatr'izay koa fa mba matotra ihany izy. Mila mifanampindry izy na dia tsy milobava azy. Dia izao koa hoe manampy andry ihany koa fa aza matahotra. Dia misaotra kilova soa. Misaotra. Tonga ihany anga rentso le olana lazaindria. Sao dia amery fotoana eto fotsiny mantsiko. Manda kosa tsy manao an'izany e. Olona matahotra amin'ny zavatra atao rehetra izany.
indrindra moa ka hoe eona voalohany amin'ny ora fozany asa mantsiko efa andalana izy ka fa nanahoana aloha momba n'le olona nanatitra CV iny mety ihany ka zao retsoa asa evy makany ampiasana izy amin'ny ahoana re zany amin'ny alatsinainy amin'ny valo zay ay ao fa ampimaniko ary izy fa ahoana anaka ahoana dada fa mba manao ahoana loatra aloha zany olona tsy mampandromandry anjanako an'izany ohatra ny olona rehetra ihany fa everiny dada ohatra ny inona indray moa eny tsy lavina nge zany fa mba manao ahoana ho reo ray aman-dreniny ny fiavindry zareo ny dia andraso ho tonga eo izy dia ny masony dada mihitsy no hamaritra azy mivantana amin'izay efa tsy lavitra tsony nge izy tsy maintsy ianao vaty zay raha vao tonga omba vaty ao sary-pisaina ary ny dada fa tia miantsy dia sady indraiky hoe izy andraso fa itsena azy vetivety aloha Mansory manda mandroso dado ahoana tonga nge vahiny eo mipetrapetrala izy misaotra ke atray ay efa tonga ary aiza izyka manahoana tompoko fanga izy so de mba nidisy fandraindray indry fa le olo tindrian'ny rasatsika nge no tiako tenenina rentso izy ary mipetra dada ary anaovako ny fifakafatarana fa zany ihany mbola isiny aiah eo maika rentso fa aza rinao fotoana amin'izany dada izay fa lasa aloha lasa aloha dada hoa velao izy raha mbola manana ali ka tsy azoko nge dada vonina tsara iandro ny fahatongavanao ny lozako ny tsenanao teo zany teo ve dia tsy mazava aminao tsy mendrika nofinantiny aminao vavitokany azy satria maloto sy manta velona andray kosa velao ary antso andeha sao dia andotona mindra fofona atao tranonareo ato ka andray romande zange tsy nandroaka anao hodinao fanina nga ny hevitry ny teny rainao teo tsy mendrika anao ary antsoa eny na dia ny andiny trano nenanao aza zanga no mitianao sa dada ka raha tsy akasitrany rainao moa ve afaka anao inonao ianao raha dada ny tsy tianao dia ny fitiavako jerena ary manda tsy mbola nanao fihetsika na nylobavany izany ka ny andrainao nge ho mazava be ka efiny zany fa ty velao andeha aloha raintsoa dia nio tsara aloha zay tokony ataonao tsy miova ary tsy ova amin'izany hevitra izany ninninona zay fa velo mianao manda mijanona aloha manda ifonako ny nataony dada fa mijanona manda iny tsy mampitomany anao anaka reve mba fanatsanao ny olo tiako fa ianao ty anga efa lasa dala sazonao de sango raha n'olona hatramin'ny fitiavana any anao ko maninona mora izy ny tiako za rentso tsy mila olona toy ireny manangana akany mihitsy raha hitsetrakatra fa aza ny voninahitro mihitsy no rehefarehefanao amin'izay fatin'olona rehetrarehetra zao de miteny anao zay zany misy tsy naposiko ianao no anana toe-tsaina amin'ny rehefarehefa amin'ny tany toy izany zay andraisanao azy tsy maninona fa tsy mila niny mandingana ny tokony ambaravarako intsony azonao zany ary tsy te andrea hoe mbola miaraka aminao izy azonao zany nahoana kosa moa any didinao amin'izay tiako toy izany ka tsy mila ho raha mbola olona toy ireny tsy mamerina anao an'izay intsony mbola olona manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina ihany ve anaka nefa ny olona apakatra anao zanako vavina ny lamba naronany vatany aza manahirana azy ka ninona ataonao tsy andrava amin'ny fitiavana ivelively zany entsoa de miteny anao azay anaka miteny anao azay zay ataonao tsy maninona fa tsy saraka mandy zany ay tiako izy de zay tsisy ampiovan'izay teniko izay na ny fahafatesana azy
Dada, mitenena eo ihany ange ianao mitenena ihany ange ianao ohatran'izany ndray ry dada, dia sanao ve nikasy tananahy? Ka raha mendrika an'izany moa ve maninona kosa? Tsy mbola nandany tena ho hatramin'izay nenako. Tsy mbola nankarary akory reny ratsan-tananao reny. Ny antefata ty amiko nefa 20 taona teoriana no tsy fankasitrahanao ny safidy-poko ihany. Ny mba fahasambarako sisan'izay tsy ho anilanao tsony. Ka satria efa lehibe ianao dia mitady ho mafy loha mba zavatra ray tsy nampitovy hevitra antsika mianaka ve dia tsy mba levitra ho fandreseko mba miangavy ary dada. Aintsoa, asa mandray atendrony fa hoe tsy fitiavako anao zany anaka. Ny mahasoanao hatrany inge no atolotro anao hoe ka ny eo anilan'iny olona iny mahaso kokoa amin'izao hoe raha te hasambatra ianao dia avelao ahy araka aminy amin'ny kahalalahana. Tsy manakana anao ity aho fa raha olona tahaka ireny anaka aza manatena azona tsodrano vao ty amiko kosa aloha Tsy ty afa-tsy izay tsony ny foko, fa na manaiky na tsy manaiky ianao tsy maintsy mifankatia izay. Mbola ampiovany foko mihitsy ianao ty mampitandrina anao farany ary Antsoa, mampitandrina anao ataovy izay ataonao fa tsy maintsy mivady izay. Antsoa, Antsoa. Dia zay ny savanizy tsy namposiko ny dada na vita toy izany. Ndray aky tena mampalahelo aky izany ka tsy fantatro tsony izay atao aky. Feno loatra ny foko tena aleoko loha ny ala. Efa na iny manda ihany ange izao trangan'ny zavatra izao hoe izany na tonga azy tsy dia natoky andrireny. Ka tsy dada ho any ho vadiny fa zaho mbola tsy nikitika ny fahalemenina dia indray mbavakory eny mino afa-tsapany koa izany. Saingy tsy afa manoatra nge izy manoloana ny nahitanao masoandro tsy misy asakana ny fitiavako azy zany ry lovasoa na dada aza enona ny fahafatesana aza. Tsy hoe zaza tsy ampy taona akory ka hoe fefefena amin'izay safidy-poko. Fa naninona ary any dia ohatran'izao vao ampahoriany. Antsoa, inona loatra ny raha tsy nataoko oka izay aky ain'Andriamanitra nge ny mandahatra ny zavatra rehetra tadio fa izay mahasoa anao ihany ny atolony. Ka tsy mahasoa any zavatra piarin'ny dadamiko ankehitriny. Tsy mahasoa any fanavaka vahatsaranga fantsiny ao an-dohany. Raha anjara andriaky manda dia tanteraka foana io ankino amin'Andriamanitra foana. Ary maninona raha antsoina aloha manda dia asaina makaty ary. Le telefonina nomeko azy ary kina velany ao an-tranoko. Sady mbola tezitra tamin'ilay nataony dada teo izy. Mety mbola mafana fotsiny ny fony. Izao alamina aloha ny saindry sao dia arary eo sanatrika izay voaloza. Ndeana aloha mitsotsotra eny ambony fandriana fa izay karakara sakafo vetivety. Ela kory to misy izany ka ny olona veranga mangina rereto fotsiny. Tsy efa tsasakadiny izay nefa tao mbola tsy miverina foana. Ny fonina tokony mba hanalana ora nefa ty efa ho lohabaty. Tsy ho ampy 10 minitra kory ty dia ho faty tanteraka raha vao hanaova connexion-ko. Mandreraka. Eto koa tsy misy na dia toerana analana etaeta kory azako. Ary toa efa ela ihany anie natazanako an'io banda mipetraka amin'ny seza io izany. Mananolana na miandro olona koa ngamba izy io fa toa mahalokendrika sady lasa amborolalina izany hatramin'izay natazanako azy izay. Aleo ranga tonona fa izy koa ary ty mba tsy mananamana koa. Sady tsy lavitra kory neny fa mahatazana tsara ny Tommy raha miverina eo izy. Manahoana manahoana ianao ry tovovavy? Tovariana be ianao.
afaka maka toerana eto anilanao eto tsy mandinona ka sady malalaka raha ty io. Navalina aloha ny anarako e. Ay, faly mahafantatra ny raha matokely navalina. Za kosa manda ny anarako. Dia faly mahafantatra ny manda koa zaniko. Tiako kokoa raha mba hoe atsoinao toy izany amin'ny anarako fa tsy tovonana ton'ilay teoko. Ay. Sao dia tsy tokony alingelena aloha ianao e. Toa miady saina mafy mantsy ny fahitako anao izany. Tsy misy an'izany ry. Manan'olana goavana. Ka afaka mandray ho namana sahady ve ianao e. Manomboka amin'izao reresantsika izao. Raisa aloha ny tanako raha manaiky ianao e. Zay manomboka amin'izao amin'ny firy moa izao amin'ny 3 ora sy 10 minitra mahery 7:30 sekondra zao dia mpinamany manda sy navalina. Manaiky ve ianao e? Eny raha rifa manaiky ahy e. Mahita atao mihitsy ianao ka. Za koa ohatran'izany mihitsy ka. Tsara ho fantatrao ihany koa izany satria efa mpinamany sika izaoko. Io indray ianao dia lasa amborona. Tena tantarao amiko aloha hoe inona ny tena mampisavorovoro ny sainao toy izao e. Aingana fa vonina ianao kosa ry ohatra iza moa izy teo azafady. Moa zany iziko. Herim-po verimaina fotsiny ny tatatatako teto minitra maromaro zaiko. Ny anarako aza efa narianao amin'ny sofina vanana sahadiko. Tena azafady re, miala tsiny be dehibe Ohatrany mandreraka sahady miresaka aminaoko. Ohatra fangatezitra kosa ianao e. Ka ho sanda ny fahatezerako nataonao dia tantarao aingana ho azy olanao aingana. Ka lizy angiaky ka olam-piainany zany hoe olam-pitiavany. Miadina reo sy ny sipanao. Eny sahalala amin'izay ihany fa ny tena fototry ny olana tsy tian'le rafozako le dadan'le tovavy moa zany. Bandy ohatran'izao ve? Fa nga ianao maditra be? Tsy hoe zany kosa fa tsy mifanentana amin'ny sarangany zareo ny fahatrako dia tsy akasitrahany. Dry mba ranga mampime koa zany ka. Toe-tsaina efa taolo be zany. Aiza koa ny zanany no ahita bandy bogamy be ohatran'ilay e. Dia nanaiko norahonany tamin'izany koa ve kiala? Tsy fantaro aloha fa zany ny aly e. Fa nga dia tena deba be mihitsy izy zany dia tsy misy dikany amin'ny mihitsy ny tohanao izao e. Azo lazaina aloha e. Eny marina ihany ngeny azy. Fantany fa hijaly le vavy-tokany tsy mbola nandia fahasairanana raha mbola izany no ianterany. Fa nga ianao tsy mipaosy tsony ka? Efa nijanona tamin'ny herintaona. Raha taona lasa mantsy izay no nandoa ny tany ny lozam-piarako tia nahazo azy mivady reo nahitako masoandro dia tsy nisy nanampitsony ahy. Zany ve? Mampalahelo izany. Ankoatran'izay nipotonyireo tsy matao to dia nefa niarinan'izy ireo. Ankehitriny dia zao ny farako. Tanapolo sisy. Ny fianakaviako raha teo koa moa tsy miraharaha nomba akory. Mahony anazy ny tantaranao izany. Azafady vetivety fa tia ilay olona andrasako. Allo? Faiza foana e? Efa latsaka kelingery intsony amin'ny fito e. Fangaino io tsy hianatra hotareo ihany ohatra aintso ange zany teneniko zany e. Tsy hoany Ohatry ka tsy hanao ihany anga no nilaza tamiko fa efa akaiky ny fanadinanareo e. Dia hoaiza zany ianao miomana io ka hoaiza? Isaleako fotsiny hitondra fiara fa tsy mila mpamily. Oliantsoa fa hoaiza hoa? Hoinao moa izay aleako fa rehefa tanteraka ny sitraponao dia atovy ampy anao izay. Iaintsoa dia ankalanao arainao nahitanao masoandro ve ny fisian'ny olona tsy ahavita inona akory eo amin'ny fiainanao iny Zany fanambaniana ataonao amin'izany indrindra ny tena mahafatifaty aminy raha tsy fantatrao. Angamo fidinao azy zany e. Toa anao mba mativady tanora ihany koa no manjo azy. Iaintsoa so dia mba tafa oatra loatra ny fanimba azobanao rainao ne ahy. Ary namiteanao ny zoko angamba rariny fitiany kolokoloana nandritry ny 2 taona ny tsahanao tsy haniry-tsony tao anatin'ny sekondra ray monja. Rariny zany aminao. Rariny. Iaintsoa mahasoa anao zany anaka matoana ataoko fa ny tsy takatrao dia zany indrindra ny poizina tsara fony nanimbanao ny fiainako.
na mitenao no aviko. Aza matahotra anao sombonaiky fa efa tsara rafitra no avinao nomaniko a. Ny mahasoanao foana nge ho anka tsahako e. Tsy misy dikany amiko zany. Raha tsy eo anilako hiaraka hamakivaky amiko koa amin'izany no tokany foko alanao indrindriny e. Indrery ny fiainako. Izy ihany no an'ny fahasambarako. Tena zazadala mihitsy ty. Na ny vadiko ondanako aza tsy maninona e. Ataoko fa efa mba nandalo lalana toy izay ihany koa ianao. Ary azafady ianao fandeha. Andray anaka, fa hoaiza anao e? De mbola miteny anao so de mihevitra ny mbola ifampitakosina amin'iny tovolahy iny ihany ianao amiteny azay. Iranao tsony ny fiainako makasika an'izany e. Rehefa tanteraka ho any fanirianao de ataovy ampy anao zay. Fa de inona loatra ry Aintsoa tiana azo anao a? So de mba azonody mihitsy aza anao ty anaka ka tsy mahafantatra tsony izay tokony atao a? Ianao mihitsy tsy mahafantatra tsony izay tokony ataonao fa mivera tena. Ary ao ianao andehanako afantara. Ka tsy mivoaka eo anao raha tsy milaza izay aleanao kosa e. Ie, izay ihany. Hivoaka ny ivelan'ny trano aho de omenao lalana amin'izay. Tsy mahazo mivoaka izany ianao raha tsy ho any am-pianarana. Azonao ve izany e? Dada, raha mbola tianao ny tohizany etsokanao amin'izany anarana izany de avela ho ande. Izaho koa ary zany manilingilina zany e. Ay marina. Efa atoandro be ka ny andro. Zaho moa variana tamin'ity filma ity teto fotsiny. Aintsoa. Manda. Fa inona moa mbola alehanao ty ha? Manda, tsy mino afoana ianao. Zao ny tenin'ny rainao ry Aintsoa. Avelo ahy itolona rery ny fahantrako fa azatako senina tsony. Satria tsy tia atsony ianao. Dia anymetsiny avy ianao raha tonga amin'izany ahy e. Manda, ny any fitiavako tsy ho voakosoka mandrakizay izany ninona. Ny foko enona fa aza mivaky loza efa fantadany. Ka tsy akasitraka an'izany veliveliko izy na hivadika ho taona aza ny hamaroany andro e. Ka za tsy afaka hiaina tsisy anao zany. Manda, ny fitiavako anao ajerena. Tianao foana. Manda hoa. Marina ny tenin'ny rainao ry Aintsoa. Ijaly tokoa ianao raha mbola mikiro hoe ampifikitra amin'ny fiainanao amiko e. Ny afitsoko ny rainao koa mbola tsy fantatra. Fonina foana raha tsy hemitra misedra koa ianao. Tena avanem-ponao foana ve reny teninao reny? Fa inona foana kainy de tsy hanananao fatokisana amin'ny fitiavako e. Valio a? Mifola ry Tsotsoa. Tena mifola. No heveriko fa fihetsaram-bela tsy fotsiny sisa no niarahanao tamiko taorina nahafaten'ny papa sy maman reny. Tsy manana ho avy tsony inge ahy e. Andray, tsy maintsy miady ro manda vao tafita eo amin'ny fiainana. Aza manaiky ho resy tsy miady zany. Ny fitiavantsika farana. Fa angandry tsy andeha fiara. Aleoko ia hiaraka andeha tongotra amindrika. Mbola oviany ty latsina ny fakahitana indray. Ay moa, zarako aza. Sady mananamana nala fanginana eny an-dalana. Ka andao ary nalava lalana e. Tsy bety indriny fa raha taraiky vao tonga any an-trano. Ka raha tsy zazakely akiko. Ka hono ahy efa milamina angany olanareo sy dadandry. Samy maka ho azy akia. Sady izy koa tsy de maharaka hoe efa nilamina izay sy manda. Sady ndriko aloha tsy tokony hanohatra sy hamalaza izany loatra tsony. Raha indringa izy e. Olo-tindry taloha mandy iny ary tsy afaka hisaraka amindry mandrakizay. Ka tsy tiako kosa kiny zavatra ataony tsy hoe momba azy aloha fa tsy de maminetsiny azy loatra e. Raha tsy mbola mahafantatra ny lasany mandy izy. Ka ny fanambanina ny tsy manana mihitsy angekiny tena tsy tantoka mitoetra ny dady e. Manao tsinotsinona ny ambany saranga amin'ny loatra izy. Ka momba ndry zanany kosa angeny mahasaro-piaro azy. Keka.
tokony anatsany safidiko izy raha ny ahasambatra marina ny tanjony. Ka samy manana ny fandraisany azy nareo mianaka zaniko. Avela hoanka izy andresako izany fa mahakarary andoha fotsiny koa ka. Raha dada tsy ahasakana ny fitiavana Ismandy izany. Izy angano tsy fantatro. Fa efa nahita asa izy izany. Mbola avy eo mpikarakarana an'izany aza aho. Dada mantsy tsy ho azoko tiana ny amin'izany intsony. Andolo kijery jus kilaty fa mafana loatra kosa ny andro izany ka. Mba hanao jus naturel roa azafady e. Eo kia. Misaotra kia. Oay, fa tsy manda ve kiry? Aiza ki? Ry apitria kia. Jery fa miarana mindra amin'ilay vehivavy borivolo io. Eny tokoa e. Ry tokoa e. Andao kia nantoneny a. Sady tsy mahatazana antsika kory izy izany. Andao ary. Manda, manahoana? Manahoana ry rovavy? Manahoana? Izy aloha navalina namako e. Dia izy io sary navalina no aintsolo tiako a. Dia izy no lovaso namany. Ay kosa, faly mahafantatra. Faly mahafantatra andriko. Torak'izany koa kia. Fa hono ho aiza aloha nareo rovavy izany e. Andeha ohatsy izay fa avy nianatrako. Ary nareo aiza? Anaty rano navalina atsy amin'ny distrika atsy. Tsy aleo ve mandeha amin'izay sao dia tsy hatratra an'ilay olona eo ndraiky io. Aleo izay andeha tokory manda. Sa ahoana kiry Aintso? Ndao ary. Makany amin'ny lahatolakandro a. Izay fa velomina nareo. Velomina. Eny ary veloma koa ny lovasoa. Izany olona miaraka aminao izany. Hitako ianao ka tsy mahatoky ny fitiavanako. Fananinona ki? Ohatra miombon-kevitra aminao ihany raha mifanozy tamin'ny endriny. Tena tsy azoko kiny tia ndray hatongavana. Mamita ka zany izy raha ny faminavinandry azy. Raha manomba anazy aloha dia feno fitaka ny tokony. Tsy miteny olona tsy mitovy le tamin'ny sarangany tokoa ny toa azoko. Toa namita ka zany eritreritro izany taloha. Fa ankehitriny ianao tratran'ny angolangola teniny dia nanaisotra an'izany tao an-tsaina. Efa azoko tsapahitanana ny tokom-panantenana ankininy amiko ankehitriny. Manda, dia mino ve ianao fa tovovavy ohatran'ireny dia hiankina amina bandy voadona-piainana ohatranao izao e? Tsy hoe sanatria manambany ianao fa raha ny sarangan'olona toy ireny manana toe-tsaina ohatran'izany daholo. Dia tsy mino izany navalina fa tena amin'ny fony Aintso tokoa ny fitiavany Angamba fangorahana ny sisa mbola hitapikirany aminao e. Na mbola indray mandeha monja ary nahitako azy dia tsinjoko amin'ny fijeriny sahady ny fahabangan'ny fitiavany. Tena mino an'izany vendry aloha Tsy hoe makahala azy fa mba milaza ny ahako fotsiny mba ampiomana anao sahady amin'ny zavatra mety hitranga. Tena tsy haiko intsony izay tena ho raisina momba anaka. Mbola ho tsapanao foana izany tsy ho atsy e. Efa elangana resy le navalina mponamana. Da olona mbola tsy hitako teo amin'ny fiainanao izy. Kisendrasendra ny eo nandray. Dia zao izay mifandray mpinamana izao. Toa mahatsapa sahady aho hoe hafahafa ho an'ny fijeriny ahy. Tsy haiko aloha na izany dia izy fandray fa izany ny tsikarotro. Tsy misy an'izany aky fa ny fotsiny angamba ny vaovao amin'ny fijeriny Asa? Enka ny mba ho diso tokoa ny eritreritro. Fa zao tokoa mandalova amin'ity broti ianao amin'ny latsinainy fa efa voarainy zareo ny CV anao. Amin'ny valora maraina io. Dia misaotra kira Aintso. Tena misahirana noho ny amiko loatra ianao Za indray ianao sy le teny manindrona ny foko. Fa nga za dia tsy tokony hanampy ianao mihitsy e. Averiko foana na dia efa fantatrao fa mpifankatia nge Tsy laviko nge izany fa tokony mba hiotra anarina ny fiainako ihany fa tsy handry fanampiana toy izao foana ka. Ekeo aloha io fa raha mahita asa ange ianao dia ho mora aminao ny anarina ny fiainanao e.
raha misy tsaratsara mandray anao any afaka mifindra ihany ianao. Eny ary misaotra betsaka ke ohatra ary sao dia mba tokony ody amin'izay ndry efa ho ariva ange ny andro hitsanona ty aitso sao dia mba tsy fantatrao raha ny zavatra lazainao maninona moa tsy mahafaly anao nga raha mijanona ty andro any ka ny rainao ange no manaka anatsy anaken'izany tsy ho fatiny ny rangahy iny ve anao raha miverina any raha-pitso na izaho koa aza ka zay ataony any tsy zazakely tsony akory hitanao ny famaly be izay mianaka tamin'ny atoandro fa tsy kary no mbola mifandray tsika ka tsy tondrahan'iny polisy aty raha izany zanga moa tsy ampy taony olon-dehibe ary mandaka tompony andraikitra ny fanapahan-kevitro tsy fantatro raha mbola tsy mino izy fa tiako tsapany hoe hatraiza marina ny alalin'ny fitiavako anao. tongatso anao ie fa taiza moa ianao maly rentso dia nahoana koa tsy nandray antso sady amin'izay vonona ny telefona mbola tsy te resaka dia taiza zany ianao io natory taiza tany amin'izay olona tsy mila ady amiko isan'andro tany amin'izay mba mahay mampitony ny adi-tsaiko fa tsy manampitrotraka foana toy ny ataonao ensoa zanako ange ianao anaka zanako anie ianao raha mbola misy lanjany aminao ihany zany dia aza atao toy izao tsony mijaly angiary dady homeo any fahafahana amin'izay safidiny fokodiaviny dada miangavy mba fantatrao moa ny fahafahambarakako raha izany notanteraka ry aintso tadiavinao hitsahana amin'ny tany nohiny olona iny ve ny voninahitro kosy mbola misy olona sahaza ny voninahitro miendrika anao anako fa everiny dada fa impiromity moa ny fony olombelona ary io fitiavana io tsy toy ny taniketsaka hoe afindrako itsy dia ho velona vetivety indray fa raha mbola ny momba ny tovolahy kosa aloha dia aza manantena fiovahan-kevitra fa ty amiko ianao novinanoviana dia raha mbola zah koa ny zah dia aza manantena ny fiovahan-kevitro koa raha tsy hoe zah na manda mihitsy angano tsy ho eo tsony fa oviana hony ianao nanomboka an'le asa amin'ny latsinay aloha ay kosa fa angaly tsy misy olona fantatra elohany dia tsy ampiray volana nanaterina dosie tany akory lahy dia efa voaraisahady tsy dia haiko fa iaintso nge no nikarakarany io ianao mbola miankin-doha amin'ny any ka mba efa nisahirany eringy izy tamin'ny fikarakarana an'io sady liziko hoe fa vonona tanteraka vo nolazainy tamiko ataoko hoana tsony moa ny andahana zany dia tsy tsikaritra ao ve hoe ohatra ny hafahafa izy tsy nahatsikaritra ny inona taminy alo fa nagaga fotsiny dia nidonginina natory taty amiko natory taty ny famalo ny sy ny rainy tamin'ny fotoana io dia izay ny antony nampijanona azy taty aloha finna marina ary ny tena ao andohan'iny sipiny mila mailo elahy fa tsy araka izay any ambadika izany andrasy fa raha antsika maso mifetsy ny manomboka eto tsy nety lesa varavarana dia niditra avy hatrany ako oay ay misy vahiny ato aintso mba tsy mahalala fomba koa zany raha olona azafady fa tsy niveriko nisy olona koatra ny manda tato fa nga mbola raikitra be lary manda ka zah zao mbola miresaka man'olonako fa hoana misy lalo ananga mba manam-potoana dia mba nitsidika ka afaka mipetraka niditra avy any ve tsy niandrina mpandrotrona ka hipetraka vao mody manatsafy io ary sao dia manelingelina anareo aloha mifahatongavako afaka mandengy mipetra aloha ianao manda te hisotro rano letsy ao an-dakozia ao tsy azafady miaino anao misaotra betsaka ty fa voaraiso matsara tamin'le orinasa lampidiranao ahiny amin'ny latsinainy ihany dia anomboka ny asa
Ay kosa tsara izany ka fa angamo ianao mbola tsy mampiasa finday foana. Afaka kelikely angamba vao tena mahavidy. Ay ary aleo amin'izay ary aloha andeha taona nelingelany fakana rahoaina mantsy ny fahatongavako teo. Veloma ianao. Iaintsoa andraso aloha Iaintsoa. Fa misy ina to tsy eo mihitsy angendry tamin'ny fanadinana nataontsika teo iny. Badelina bekiny lohako ahoana ke? Zara raha nisy nosoratana angeny feuille de copie-ako teo kely foana tsy nanatirako azy feuille blanche. Ndrio mila mandamintsaina fa isesisesy amin'izay angeny examen atoato so ihany ary fa mba le ray teo iny ihany tamin'ity herinandro ity aloha. Efa miezaka ihany fa tsy haiko mihitsy akia. Misy sary tsy mety voafafa ao andohako ao. Fa sary inona ke? Nandeha tany Amanda aho tamin'ny sabotsy tolakandro. Dia isy le namany vehivavy iny miresaka eo ambony fandriana ny vataniko tao. Fa angana no fihetsika hafahafa ry zareo? Hafahafa aloha raha ny fahitako momba ny fipetraka izy ireo Zany koropaka be ihany koa manda raha vao nahatazana fa avy dia niditra mantsy aho fa nisokasoka ny varavarana. Tsy ndrara iny hatramin'ny fahatongavako. Dia miahiasa ndry hoe miaraka ry zareo? Manahazany akia. Nianjona be mihitsy ngaky le vehivavy sady nangarika be ahery nankararary ny foko mihitsy tsy nanasiny mandalanjany aho tamin'izany. Na ny arabata amin'ny oroka aza veke tsy nataony akory. Mety mba tsy te-hanao fihetsika hafa izy fa nisy olona teo? Nanomboka oviana indray maina be hatramin'ny firesany nge. Nisaotra fotsiny izy fa voaray tamin'le asa nampidirako azy hono dia izay ihany. Zao ry Aintsoa, ny fanadinana aloha ke hatrehana. Tsy hoe manamaivana ny atsitsaindria fa mizaha ihany aloha ndry manadino ka mariny. Arary mihitsy nge nefa randrira mitoy zao Ka ny olana ankarary andrindra ngaky dia fahafantarana hoe mampirafy ihany mandy. Tsy ho taniko aky raha tena izay marina. Aza miniminy foana aloha fa mbola ihany nge zany. Aroko izay. Arary eo nge ho andry Ndao lotsika hody, ndao fateriko ndry. Iandratra fila io ke fa mbola andalo isotra n'le dezena indray Amanda. Sa eraka amiko andry? Tsy maninona fa andrasako ao anaty fiara indry rehefa tonga any. Tena te hafantatra tokoa ve ianao hoe iza mariny ny Aintsoa mahafatifaty anao iny? Fa ahoana kirina valina? Avy ianao aty, avy dia jereo reto video sary reto. Fa taizaka iny nahazahoandrian'ireo Rehefa asy dia ho hitanao hoe iza le miresaka aminy dia manahoana amin'ny fihetsiny. Andraso tokoa ary Rehefa asy hoe ka le dizeanay nge io Ie, izy indrindra io. Alefa aso hatramin'ny farany dia jereo ny fihetsiny ho jere. Tsy fihetsika ataon'olondro mifankafantatra fotsiny kosa aloha zao Reny. Tsy misy tsy voakitiky ny razatana angiasefo ny endrika mahafatifaty an'ity olo-tianareo. Amin'izay koa kala dia makafy ery. So dia mba tsy marina kosa olona valina. Hitady porofo hafa mazava tsara koatra an'izao aizandray ary ianao raha io masinao io mantsy tsy ahita an'izao vatana mihitsiko. Ao anaty birao ange io nazahoaka an'io azy efa fika be tsy vita moramorako. Dia Aintsoa kosa ve dia ampirafy ahy to tsy mino an'izany ary na valina. Fa ty sary ty ny tena porofo tadiavinao. Fa nga tena marina io dia sa ny Aintsoa ve dia sahany tokoa no mampirafy ahy Ka tsy efa niteny ianao moa i olona oroany io no heveriny famendrika ny sarangany. Ratsy saina. Tsy mba mangoraka anao tamin'ny anjoanao kory izy fa zay mahasoa azy ihany ny katsahany.
efa napoziko mihitsy hoe tsy miankina amin'ny azo boboka izany ho any sipa oatra an'ireny. Ary so dia izy tezitra tamin'ile natratratsika farany iny kosa raha nahatonga azy anao toy izao e. Tsika angana anao nininona fa izy mihitsy no efa maloto saina any mahana amin'ny atao. Tsy mino an'ireny ary navalina. Tsy mahavita mampirafy azany raha izay haintsoa. Tsy marina izany e. Sakasakao ihany fa io vita izay ny adidiko amin'ny mahanamako an'lahy. Dia afantatra marina tsika dia nitady pirofo mivaingana ary dia namokatra tokoa. Anjara an'lahy indray izany no mamakafaka an'izay tokony ho raisina. Izay fa ilozako aloha elahy. Madomizay laintso manahoana kia? Manahoana ianao? Inakory mba mahasarika an'ity vehivavy ty amiko androany? Hatrizay ny anjonanjona foana. Tsy tadidin-dringa iza navaly sa ilaina hoe eo manda vao tena miverina tsara ny fitadidiana? Tsy dia izany ka. Aza matahotra indray fa mbola ho avy eo izy mividy zavatra tsy ambadika azy fotsiny mantsy izy. Dia ahoana kia? Atao ilozandry mienahena fotsiny ka. Aleo andeha ka. Ary toa hitsoaka sahady rotony sa maika hamonjy an'le DG. Fa DG ahoana moa? Dia DG izy ty lazainao azafady? Za indray ve mody atsafaindriny amin'izany? Misaotra aloha fa mba namaiky ny idira manda tao amin'ny orinasany ihany le ry e. Tena tsy misy mazava amiko ingeny tianao ambary. Aza mody faniny eo le pe tsara velatsy tia. Tsy mena mivadika marina ny olombelona. Rehefa hitandrifa tsy toy ny talotsoana ny fiainan'ilay sakaiza-keliko dia nisoloandry an'ilay DG fa indray maraka. So dia mba mivika kely ary ianao ka manjary miteniteny foana. Raha narary saina efa tany amin'ny tompona dala fa tsy ho hitanao iriaria aty oatra an'izao tsony a. Tsy hitako koa nge izay idiranao amin'ny fiainanay sy mande. Mandray iray foana. Satria tsy nampozindry alala marina o. Soba tanora marina ianao ka nanome zara ho an'ny hafa. Tena miresaka amin'olona mipika kely angamba ka. Aleoko mandeha. Aza maika ho a. Tsy te ahita amin'ny manda nga ianao. Efa ho avy ange izy izay e. Tsy aleonao kosa ve manararotra mijery ny salovatavany ampitoniana faraparany e. Rehefa tsy mahalala menatra tsony ianao dia mitatatata eo fa zaza alainao baraka ohatr'izao. Dia raha mandingana eo koa ianao a dia atao fady manomboka androany mikitika ny olon-tiako. Azonao zany? Tsy misy rarahiko izay olon-tianao any koa e. Ataovy tsara fiana fa haintso manaja nefa ny ekely. Ay kosa mazafo. Chéri o? Chéri? Efa tamy elahy. Fa Manda. Andao amin'izay aky andeha malala. Manda. Fa ahoana izao e? Ka tsy efa renina loko ny vavanao teo renino izy. Tsiry Manda. Tsy misy zavatra azoko nge e. Zao aky nefa nekenao a. Fa angano tsy zany indray le izy. Manda, ianao ihany. Ty tanany. Miala koa ianao ry kiala mpamadika ty a. Zay ray sika mpamadika ary kiala. Manda, ianao ihany aloha. Andao andeha sery fa lany fotoana eto fotsiny ka. Andeha ary haintso fa dray. Ary fa manino tianao anako? Marary ve ho a? Marary ny andohako. Haintso a. Aretina andoko ve dia ampitomany anao e? Mbola tsy te resaka ary dada fazafady a. Ay ve, sady za koa efa tarako. No eveko fa andeha hivoaka mantsy indrioko. Izay ary aloha fa lasa anaka, lasa a. Efa isaka indry izao? Tonga dia miakara ty amin'ny efitranoko aky a. Mandrosoky fa tsy mety io a. Efa akaiky tao ndry. Iny aky a. Ka tsy izany fa variana ny resaka kely tamin'ny tatandry tao a. Tena nahoana aky izy tao.
aza vao tsara amin'izay reny efa ntataraiko andry tamin'ny finday ihany keo reny kia ay tena miaraka le navalina sy manda fa tsika fotsiny no sarosaroana zareo tamin'le hoe mpinamana fotsiny fa ngatsy hoe nareo sy navalina ihany no famaly fa manda tsy teo nitsaiko efa nipoitra tampoka avy any manda rehefa avy eo ngamba zavatra efa nymanina hoe hitananambava fotsiny le izy sy tsako dia inona nefa no mety ho tanjony amin'izany ka fantatro kia fa tia izany lazainy navalina fa miaraka amin'le DG Sandro manda ngeky ny tena tsy azoko indray angamba ki nondry nahita lalana ampidirana ny manda tao na hoe tsy verana ihany koa efa nahita nareo ny resaka koa izy so dia mba izay tokoa ary efa zahatra mantsy tova mana mandada azy izy koa mavita manao sangratsy be kidikidiky izay ihany rehefa miresaka amiko ary so dia izay ary no hitany na ohatra hoe nisy natsikaritra fa tsy haiko tsony kia izao vao tena mitombona ny ayako fa mampirafy atoko manda tena tsy tia atsony ake izy iaintsoa oka ho azy zay ka inakiny raha tsy nataoko taminy dia natosino amin'izao ny fitiavanay oka izay akia mba nanao izay rehetra azoko natao ihany napirofona taminy fa tena tia azy tsy nirarahiko hatramin'ny disadisana izy dada noho izany nefa dia tsy anjara ndraiky izy matombola rafy izany efa nitoeriko ankizy izany ary efa nanangasanga ho any fandresena saingy indrisy rahatrapony mavalim-potiana satry ny fikirizako tsy rariny kosa kilova izo tena tsy rariny loatra mampalahelo ankindrika nitodi-paty akino aza manoto fa manodiava kosa raha todi-pitia tsy ho zaka ny vokatra izao nataony andry izao tena mariny na tsy zaza ny eo amin'ny toerany dia mahatsapa fa tena nity azy tokoa ndry mino afa mba ho tafapakatany aminy ihany reny na dia izany aza saingy mbola tsy natoko amin'ny fitiavako foana ve izy angamba ki tsy dia nity andry izy tsy marina izany tsapako tsara ny fitiavana natolony fa namatika sahady izy sady aleveno any akiny momba azy fa tsy natao era-dalana amindry zany izy amakivaky ny fiainana dia tsara vela tsy fotsiny ovinakiny foko voavita ka alevina ny anarana sy momba azy rehefa mihodina ny fotoana rehefa vonina ihany koa ndry ka hanana finiavana nadino azy vonina nampy andry foana fa za matahotra nandresy izany dada mandrevirevy ty ara-janony amin'izay ty fisotrony ty fa tsy ahavita nininy eo ange aza elingelenao aloha ka na hiboboka toka mandra-parivo ny andro eo aza ange ianao ny olanao foana vao maika ary tompoko oko izay zay omeo aty ny tavangy indry navalina tsy omeko anao ty raha tsy lazainao amiko ny antony tsy hanananao antra amin'ny kokany ty eo misavovona be nylohako fahazampiana tsony ka tantarao ary fa misy inona indray dia ala amin'izao mahazo azao fa izany ihany no namadia an'le kininy foko ianao ange fa miasy mizatsy kelikely fotsiny oviana moa io karama kely io vao anarina ny fiainany ka inona ihany izany ny kasainao atao angalatra kanefa tsy azoko fa nefa anao ahoana ireo zay nalaina tety amiko ny fananako izay ny sasaran'ireo nahitako masoandro ny bodon'ireo tsy valary avy ankehitriny amin'ny fahavononana miaraka amin'ny angady sy ny arona hampanonitra n'izay nalaina tamiko tenina vao maika maizina arena solon'ny arena ary aina solon'ny ainy ndry anga niakatra sady ny alkôla ovokariko amin'izay le planiny efa matopaka ankehitrehako ka naleviko tsy fidiny hatramin'izay mila mifanampian'le fotsiny fa efa tapaka zao le sakana tsy nahafahako nanatanteraka an'izany hatramin'izay aza vao amin'izay ary andiniako ny tokony hanapiko anao apio amaly faty an'ireo nahafaty an'ny papa sy maman fa ngatsy hoe lozam-piarakodia indray no navoan'ny zareo ka notakonana tamin'izany fa raha ny tena mariny ninina ny vonona izy ireo dia modina varina tany amin'ny atsa na ny fiarany tondra azy ka ahoana nafantaranao an'izany ka nisy nahita izany raha navalina ary feno ny pirofoko ankehitriny
efa fantatro ihany ko ireo navandoza. Fa iza letsy? Iza ho a? Ny tena atodonitsotrika dia monsieur Rabeza sy monsieur Ranary. Fa olona mipetraka aiza daholo izany? Mipetraka eto hoe monsieur Rabeza moa rangapanao aferana volamena izay. Monsieur Ranary kosa dadany Aintso. Fa mba nisy fotoana ny sainanao nandritry ny tsy neonantsika izay? Tsy hoe ovatsony izany. Fa dia inona loatra ny raha tsy nataoko anao e? Aza maka ty tsono aho ianao. Ka mila miresaka aminao ah. Aza fa ho amiko ny nahatonga an'izao trangan-javatra rehetra izao. Ianao ihany ange dia efa mahazava an'izany e. Aza elingelenina tsony ny fiainako. Avelao aho sy ny fantrako sisa ny aritolona. Tsy romanda. Tsy ao anatin'ny tarigetra-piainako izany. Tsy manana afa-tsy ianao ah. Fa zava manana ny fiainako. Ataovy ampy anao izay lainga tsara lahatra namananao hatramin'izay ahazay. Misaotra fa tsy takatra kely saina tokoa. Momba an'izany indrindra ange nalaka fanazavana aminao fa maizina amiko tanteraka. Fa nanao inona anao ah? Nantenaiko fa mba afa-po anao ny zavatra nikinofoka anao hatr'izay na dia tsy ampy aza. Saingy tsy noho ny fitiavanao ary na nataterahanao an'izany. Eny e, izay mbola isorako anao hatrany. Andray. Dia izany ve ny mba nandraisanao azy ireny? Inona ny zava-doza tsy vitako noho ny fitiavako anao? Tsy naninenako anefa izany. Tsy nasiako dikany hatramin'ilay ray nahitako masoandro. Oko izay fa leo sary mihetsika aho ah. Iza moa no mahalala raha hoe fanafenana ny nataonao fotsiny avokoa ireny. Andray Romanda. Ary ndeana amin'izay ianao mandeha any fa aza manao ranomaso manetsy kelikely ka. Ampy ihany nataonao tamiko rehetra. Tsy manaka-tao tsony tokoa dia natakalonao hafa. Misaotra anao e. Dia ndana mandeha amin'izay ka. Ndana mandeha. Mino hainao fa mbola tsy namitaka na nihevitra anao izany aminao na dia iray sekondra akory aza. Tsy mity ary tsy mity afa-tsy ianao ary Manda. Samy niny eto anatrihanao ny amin'izany ah. Manda ho ah. Ianao ty ve tsy mahalala teny gasy e. Ampy izay fa mandehana amin'izay ho ah. Mamelanao raha izay no tadiavinao. Mitsodranao anao ihany koa e. Maza ho izay irindra. Tsy Romanda. Tsy mity afa-tsy ianao aza. Fa misy inona ato e? Odry. Ay, mbola kiala-pe tsara vela tsy ty ihany. Lasa koa mandeha any fa tsy morga ato akory e. Ianao mihitsy ny tsy vanina nahatonga an'izao e. Za? Aza findra ty amiko mihitsy ny toetra ratsindry ah. Ary tsy mila ndry elinelina eo amin'ny rivotra iainanay tsony kosa efa nenareo sy DG karakaraina tsara e. Oko izay ka. Ndehana amin'izay anao ry Aintso mandeha. Sady sao dia moto misenina ato fotsiny indray ka iantsoantso fa na olana tato mba hiampanganana indray ny zanaky ny manan-katao e. Mangina koa ndry e. Tsy miresaka amindry ah. Tsy mivoaka any. Efa tositosika mbola midongy eo ihany. Manda. Ifonako ny zavatra nanafotoana anao raha nisy izany ka tsy tsaroako. Fa tsy azonao ve izany teny mazava be izany hoe lasa ianao mandeha. Ary aza tositosika aho fa hitako io. Mivadia-ndrimondana amin'iny mandamanda iny Raintsoa. Ay mbola mifandray ihany nareo a. Ka tsy efa niteny anao moa ah. Mba hafantatrao moa hoe izy ny olona iny a. Inona koa no ilako izay mombamomba azy amin'ny atsipriany ihany fa rehefa tiako izy dia ampiasa e. Zanaky nga John iny raha tsy fantatrao hoe fahavalontsika izany. Inona koa moa no hidiran'ny fitiavako anjanany amin'izany. Sady diso hevitra ianao fa efa maty retoana lasa izay ireo ray aman-dreniny. Izay indrindra. Fahavaloko hatramin'ny taranaka maparany ireo. Izany olo izany namono andreninao. Fantatrao izany? Maninona tsara? Everinao fa adala moa manakatsakana anao amin'iny olona iny. Ny didoanao foana nefa no ampiarinao. Ka ianao tsy miteny an'izany ka aiza ary moa no ahalalana. Sady resaka ireo samy olon-dehibe koa izany tsy misy idirany amadinika. Raintsoa.
tsy rarahinao akory zany nyaindrenao nalatsany tsy fidiny a ka mpiovina ntsony nefa zany e izy ary zany mba nanaraka ny neniko rehefa fahavaloko anaka de fahavaloko ary zay fahavaloko koa de fahavalonao azonao zany aza ampidirinao amresaka tsy misy idirako zany ary dada ka misy idiranao zany matoa ampahafantariko anao anaka ka ninona koa ataonao tsy misy atanterahana an'izany tsony aho e satria mihevitra anao fa tsy mahafianao a sa tianao anaraka an'ireo ray aman-dreninao koa iny tovolahy iny vao aionina amin'ny teniko koa ianao e dada ataovy ihany io famany fisandohanao io e zaza teraka firotaona taorinan'io moa ianao no miseho be lomanoloana ny efa erany etezina toy tonitra kosa ry dada ny eloko ny indray ny ve de ho eloko ny zanaka koa ka rehefa vandana de kary amiko izay ihany mifona dada de ho vitanao tokoa ve ny andatsaka ny eny tsy manatsiny ary aniza moa ty taratasy valo ny fizahana nataoko tany amin'ny dokoteranikeo iny nareo koa ray savasava orentsoa fangainao be voka manontany anao ny ahy ie de iza ny rainjanakao iza mandako ay kosa zao de zao aorono ny entana de lasa ianao manaraka an'izany fatina mandamandanao zany lasa ianao dada so de efa lasa daly ianao sanatria lasa ianao fa mahavita tena matory sanandingana ny reniteniko reny lasa ho vavatsy ambona ihany lazany datan'izany tamin'ny voalohany aika tena vokatry ny fony tsy napoisika efara amin'izao ny disadisanizy teo aminay sy tata momba ny mandatra izay ireny tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe hosahandreo kahazanany tsy hananany firy eto an-tany izy so de nafana loatra fotsiny ny adezerany de nateny toy izany izy dada tsy mba miverina amin'ny efa tapany izany rehefa izay ny azy de izay mampalahelo aky izany ka mba miangavy akery lovasoa ndrimy sisantenaiko tsy anilikilika aleoki aho mba hipetraka atao amindria miangavy aky tsy mampaninina angy aky izany zarako aza mananamanako fa ny atahorako so de tsy ety amindri ny fiainako ato tsotra loatra tsy maninona aky izany fa zarako aza mananandriako de misaotra ke ai ka inona koa moa kiny tokony isorana amin'izany ka andrinika keny sisa hany mba ty ahy ny olona akaiky ny foko rehetra afa tsy ndria fa nanilika avokoa tena tsy napoisiko loatra oka izay ka tadidio fa tsy toka tena tsonondry mbola manana nay sy ho zazo akipondrio ndry fa aza manary toko izany akia zay asambatra azy no ifatoy manomboko izao potika sady aky ny fiainako ry lovasoa eny noho ny famafisan-dohako ihany moa no nahatonga n'izany rehetra izany asa angamba noho ny adalan'ny fitiavako mihitsy noho ny fisiny manta teo amin'ny fiainako intsoa zay masoa aky ataon'Andriamanitra impiraveriko amindry moa izany sovy kidy ahasoa atsony nalaina tsy ho anilako tsony le kitapon'ny fimosako nandao ahy le mba nanankinako ny fiainako ary nanilika le ila masoandroko sisa nandrandraiko tsiry lovasoa oka ho azahay miangatra loatra izy tsy misy afa-tsy fangiry foriana nalano azy ao aza miteny toy izany akia mbola ty andry izy matoa no meny aina tsara ahafahany miatrika ny zava-misy toy izao angamba fiainana fa mihitsy aky ny tiany aseho andry kia tsy mahazaka tsony aleko manaraka ny aza miteniteny foana ho de tsy sitra ndry ahita ny mazavakory izany io silaky ny endry io marary ny andohako ka mandeha any ary aloha matory ikarakara ny sakafontsika vetivety zany le fiara efa nako didiany tomy any anaty rano any iny de le rapeza koa mazava ho azy
raha dera sofera ny modiny ratraina sy nytoranina mba tsisy ny ayahan'ireo mpitandro ny filaminana any fa namatsika ihany izy. ay moa lamina izany e sady enjana be mipitsikilontsika mino fa tsisy afantatra hoe efa tany amin'ny banky le rangaha iny no nisy nanaramaso e. Kapanao ratsy marivo salosana tsinona ny anaoko tsy mba mailo mihitsy nefa olona naka vola be tany amin'ny banky ka nalefa ny aloha angero mpiambiny e izay mihitsy no avy hatrany dia nampandrenisan'ilay soferatsika. Mbola tsy ampafiry ny areny papany tavaniny reto voly reto fa soa ihany aloha fa nahatotosany aina solony aina izy. Dia tsy mba misy alahelo miserana amin'ireo vady aman-janany ve zao ao anatinao ao? Everiko fa mba olona mifanerasera taminareo ihany izy ireo araka amin'ny fitantaranao reniko. Orona valina inona koa ny raraiko an'izany hein? Angamba nisy alahelony zareo ny tambesatra tamiko tamin'ny renin'anjoary eny. Valy faty aloha zao fa tsy misy sentiment zany intsony. Everiko alemy mantsy ianao raha ho tonga amin'ny aintsony fihodinanako. Mbola toy akamboty raisy reniko iny fa aza taitra ianao. Angabe ny tanana talondray aloha zao no manaraka. Ampimany tomi fa afaka herinandro ray zany dia ikadona. Mbola betsaka ny zavatra manina mialohan'izany mantsy fa tsy misy olona fantatsika toy ny an'le rangarabe zao aminy. Tsy maintsy mandalo eo ireo rariva e. Fa ataontsika ahoana aloha zany reto voly reto e. Tsy maintsy manokatra konto vaovao any amin'ny banky ampirimana an'ireo aloha mandrapilaminy raharaha e. Fa mila olona tsy hahin'olona no manatotosan'izany fa tsy iray amintsika kosa. Zany mihitsy ka. Sady tsy mbola zao akory no anatanterahana azy fa atao tsara pirina atao trano aloha ireo mandrapa. Ie zay tokoa. Efa mba nandalo tany ampiasanareo ihany ve aloha ianao na dia hoe tsy asa antsony azy e. Ilaina ihany mantsy zany mba hisian'ny fanajana sy tsy hisian'ny disadisa. Tsy tia ahita ny salovatavany le rafilahako iny intsony ahy e. Avy aloha izy ianao izay ataony ihany fa za tsy ho an'izany intsony. Tena miala tsiny aminao aloha Romanda fa tsy maintsy nanao an'ireny a. Avy leta tokoa aloha ny teknôlôjia ankehitriny ka na sary roa samihafa aza dia azo atambatra amin'izay fihetsika tiana anaovana azy a. Misaotra amin'ny Photoshop na ena ampifanoroka ny sary ngady Jesy haintso. Ody, ary iny tia mampitsika anao nefa toa tsisy miresaka akory. Ka mandinika an'le haintso ako. Izy zao dia mihevitra fa tsy nisy naharaka ny nataony. Avalony ihany izy sy ny tantara no any e. Efa samy manana ny fiainana zao. Fahavaloko ny ray noho izany fahavaloko koa izy. Mbola ranomasy foana. Rehefa tsy mirarano vatandritsony akindry dia mba tsonjovy ihany io zazy io akibondro io a. Miangavy andry ary haintso a. Tena nafoiny dada sy mandaky a. Tsy misy dikany eo amin'ny fiainan'izareo intsony ny fisiko. Tany amin'ny dada ankeo fa tsy nirarainy akory. Karary zareo ny tsy tia andry dia mitotoko batavy fa tsy ampijaly tena lava amin'io ranomasy io foana. Tsy misy dikany intsony ake amiko ny fiainako a. Ireo olondreo no mba vahatry ny fisiko. Ka efa pejy hafa tsy misy an'izy ireo indray zao nitondran'Andriamanitra ny fiainandry dia arao arak'izay fotsiny aloha e. Io zanakindry io ampanjininy. Mifonake alovasoa. Hitako misahirana mafy amin'ny fampahirezana isan'andro mihitsy indry fa za mihitsy no adala. Ny olona efa tsy mirara antsony mbola vetivetesiko. Fa ndry miara mitolona amiko ny alaheloko ato tsy asiako dikany akory. Mifonake za moa ve andray inona amin'ireny. Adidiko izany ka tsy maintsy atoko. Sady tsy fidona andry ihany koa nge ilay izy fa tsy maintsy tenenina ihany indry mba tonga saina andry. Dia misaotra ke a. Mahatsiaro manandravavy mpiaro ihany a maha eo andry. Misaotra. Tsy misy tokony isorandry io aho zany. Andry ilay mitomany lava io foana nge no mampasiaka amindry indraindray e. Tsy tsara ho andrisiny zazakely zany ho a. Ok fa ezaka. Mba zay ahy. Andeha karakara sakafo amin'izay aloka izy Efa masaka daholo nge. Tsy efa niteneniko moa ndry tsy vizavizanao raharaha aloha.
ka za kosa veke etiany de ndrasako andrimy rava avy mianatra indray ny anao ndrarato ka andry mbola tsy salama io ange ny tenenako an'izandry Aintso efa tsy manaky izy avy aza matahotra mibety foany zoky ka zandry mafiloko raha mba toy zao foana kiny ataondry de mahafinaritra jereo angety indrira tsy ohatran'ireny taolana mifono hoditra ireny sisy karekika ny endrika mahafatifaty iny lasa atsatra de atsatra aiza le Aintso nampitsiriritra andreo bandim-piara-mianatra taloha ireny efa lan'ny fiainana kia ny vatana angamba afaka kelikely teo lan'ny taniko aza miteniteny foana io ndrika ary mialatsiny raha nanohana andry ny teniko zay ko moa dia aninona zava-marina ange zany iny eny ny fiarangarana ary fa miomaninareo aza diny no manome baiko ny zalahy milen'le mpiambina raha vao manidiny vavady eo izy ary ndana ary tonga de miafina ao ambady io garazy io miandry ny idinany itsy misy azo isitrihana makany okay androany ny farandronao le rangahy tsy matahoatody tia tsy maintsy manonitra ny ain'ireo nahitako masandro tsy manatsiny koa ianao aina solon'ny aina io iny eny fa mivoaka angamba efa vita ny zalahy koa le mpiambina vavady ery mato efa tsy revetro ny zalahy aleo tsy mampiasa paso fa ho fileziko amin'ity azo be ty fotsiny lohany zay ny dokotera tamiko fa hoe mitady an'le madama bevoaka amin'ny efitra fa 7 ie fantatrao nga Aintso nasain'le dokotera teo nanantonanao fotsiny afa tsy nilaza nininona akory izy zandrinao nga le ao ie fa aiza izy efa manahoana ka izy ihany mitony aloha fa mbola tsy maty izy fa nga tena vo mafy fa maninona ary le zandriko tsy de fantatro loatra fa nisy olona mifamaly tamin'izay teny talatako fa olona izy tsy haiko fa lehilahy avo fotsifotsy fidiran'izay izy fa inona kay ny famaliany zareo de nataony iny ny Aintso de tena tsy fantatro mihitsy mademoiselle za sendra nandray client tamin'le toerako sakafoana no natsikaritra an'izany le lehilahy efa nanositositra azy ny tazako tsy tapitapitra zay de efa izy ny daraboka tamin'ny tany ny hitako ndray fa pahana angano mason'izany olona izany tsy mahita fa bevoka Aintso aresy izy zany olona tsy vaniny izany raha ny fahitako azy aloha de tsy nisy firaraina an'le marary akory nisy ny antso tamin'ny telefona mantsy izy taoriana kelin'izay de avy de lasa raha maninona ny Aintso de tsy hamelako izany olona izany sady tsy mandray andraikitra no mbola tsy mihevitra ny zavatra ataony akory mino aloha fa olona fantatro le zandrinao isika efa nijery azy tany nga ianao mbola tsy azo tsy dino izy hatramin'izao ny teny tamiko fotsiny le dokotera fa hoe mila fandodina izy fa tsy ho tafavoaka mihitsy ny le zaza noho ny arerahandreniko betsaka loatra mantsy ny raha very tamin'izy le nenjera fa nga ho teraka izy angamba ndray vo 7 volana angeny kibony Aintso zao ahoana koa ny ampitombona fa ho teraka sahady izy de asa reko miandro ny vaovao amin'ireo mpitsabontsika vao afaka mamantatra ny tena zava-misy ao ka nanaonaony teraka vavikely zany arabainy zany ianaoko misaotra otry ary tao tsy faly akory ianao nefa ke vaovao mahafinaritra zany ka natao anaty kovezo ny le zaza no izy teraka tsy tonga volana
moa mila raha maso akaiky ihany koa ny fahasalamany fa manana olana ara-batana izy. Zany ve? Mampalahelo zany. Ary ndrininy aloha nanahony? Mbola tsy mahatsiaro tena hony. Zany? Ie. Ary sao dia tokony hamonjy fodiana amin'izay tokoa aloha ianao e. Tsy maninona ange. Sao dia mitaintainao rehefa dia manjanaka ao mantsy tsy mahitanao efa hatry ny omaly. Tsy hoe sanatria mandrokanao fa isorako anao be deabe ny rehetra vitanao. Ka ny olona nikarakara ina kosa ve moa mbola tsy tamasina ahoana akory dia efa ody sady aleo mba hitazana dia hoe raha basy fotsiny aza ka azafady mba meo aty le taratasy ividianako an'le fanafody teo fa ianao mijanona eo ihany sao dia misy ilain'ny dokotera tamiko ako. Ty ary dia iny ny oka ihany fa misy vola ty ka zay fa lasa vetivety aloha tena manao tandrevaka mihitsy ingely isan'izany dia ahoana moa zany raha memenina any amin'ny polisy any iny? Zao dia mila manao ny fikaroany lisany azo tsy maintsy ataony lisany zay ahitana an'iny androany dia androany any. Ka zao misy ray na roa miambina azy lavidavitra eo amin'ny vavadin'ny komisara de polisy dia ataovy zay tsy idirany any raha vao taza ny lisany izy. Tsy fotsiny raha avy eo mahazo vaovao mahakasika azy lisany avy de vitao mihitsy. Zay ary aloha fa misy iny hony votsotra hony angely raha mily mpiandro vavadiny ranary tena manaonao foana mihitsy ry zalahy io ka zay olona raha iny ve ranga fa nahoana hony tsy haiko fa tsy maintsy atao zay ahitana an'iny androany de androany any ratsy zany de vaky batsilana any amin'ny polisy any avokoa no natao ohatr'izay indrindra fa nandorana andranary tao tranony maly reny. Hoay zany tsy ho tratra eo iny sady sa manao an'izany iny hitolo tena nga sady efa nyrahonako mihitsy angizy ny sy ho bebelo maly reny raha vao misy resaka mipika any amin'ny polisy momba an'iny raha ino dia ny fianakaviana rehetra nitetiteteako ataoko kitoza. Tsy maintsy nanatona mpitsapy zay na dia tsy sanaka any amin'ny hôpitaly azy betsaka loatra mantsy ny ratra nahazo azy ka natorana azy maly reniko. Anjara zareo manao tandrevaka ireo no mitady hevitra hikaroana ny hevitra rehetra isamborana an'iny tsy maintsy tiany ka vita zany zay mivaly fatinao. Efa niverina amiko aloha zao ny akamaroan'ireo arinan'ny ray aman-dreniko na dia hoe tsy izy rehetra ny potony tsy vaniny efa any amin'ny varotsy mifody reny ary vao efa n'izy ireo tsirary avy zay koa ny rahan'izy ireo ny sisa tsy azoko lasa lavenina toa angaranary. Ary efa nandre vaovao momba ny aintsonga ianao aleoko ny anaraka andrainy any nampamononao koa nga izy ny manjo azy no amono azy fa zao aloha tsy fotsiny aloha monsieur riva androtsaka an'ireo vola ireo any amin'ny banky indray eny ireo volamena sy ireo entana sarobidy ireo mbola ajanona misy azy eo ihany aloha rehefa milamy manontany hita eo ihany zay anaovana azy. Ok. Zay atao amin'ny fomba hoana ny ilazana amin'ny Aintsoa fa maty nisy nandory tao an-trano zareo ny datany na ny fomba ilazana aminy fa malemy tsy afametsika eo am-pandriana ny zanany ary efa makarary loha fa maika moa fa zany fa nga efa natsiaro izy ka efa natsiaro izy ozy le dokotera teo mamindra azy any amin'ny efitra marary amin'izay ry zareo ao kosa rehefa tsy maninona aloha izy dia efa zava-dehibe zay tsy fantatro marina Aintsoa sy ny fiainany talohan'izao nanjoa azy zao anisan'ny tsy nahasalama an'ilay zaza tao an-kibony ny alahelo nandritra n'izay nitondra ny voak'izay fa ahoana ry lovasoa tantara lavabe ny amin'izany ry Michel ineny fa miantso indray ilay dokotera azafady angery Michel mba avy teo vetivety ty fanafody ty fa adiniko izy teo za tonga dia anaraka azy teo fa mety efa azo tsidihana angam' izay Aintsoa tia ny vola azafady
tsy maninona ka lasa vetivety ary aloha aiza moa ilay dokotera teo? Reny kaika. Iny famerika amiko dia miditra any amin'ilay hevitra manoloana azy teo. Ao angamba izany ny hevitra Intso fa aleo tonga dia miditra manaraka azy ihany. Intso Lovasoa. Intso, faly be hafa mbola mahita andre toy izao. Za koa kifaly a. Ary aizaka iny zanako? Salama tsara izy fa mbola nikarakarain'ny dokotera ao aloha. Ka efa nanahoana kindry izay a? Efa tsy dia maninona ka. Ny kiboko fotsiny ny tsaroko marary. Le nandidiana-ndry izany fa tsy misy atahorany. Nandidiana? Ie, nididiny-ndry fa tsy tafavoaka ilay zaza no ndrireraka loatra. Ary aoka izay aloha fa tsy tokony mbola andreran-teny resaka be loatra ngendry maka aina aloha. Mba henony dada ve kiso manjo azy ao? Efa mba nitsidika taty izy? Mbola raikitra amin'ny asany aky izy fa efa nivezivezy nijeran-drito foana ihany a. Ay kosa. Tenenako izy fa tiako foana dia nanao andreny tamanda aza. Sy nanao ahotra izao. Tsy misy anakosehana mampianakanaina dia ho any amin'ny fitsarana aza. Raiko foana izy. Tonga indray sy ny ranomaso a. Efa nifona tamindry izy nandritra n'izay ndry tao anatin'ny tsy fahatsiarovan-teny izay. Aroka izay moa Intso a. Ary matoria mihitsy aloha. Ao, zahay matoria amin'izay. Mangidy loatra ky ny fiainako ry Lovasoa. Mafaitra noho ny mafaitra. Aoka izay ry Intso a. Raiko maty noho netreketraka ny tsy mataotody. Tsy natreako akory na dia nanitrehana ilay vatana mangatsiaka sisa tsy lanin'ny afo aza. Ny zanako dia malemy tongotra tsy ho afa-mihetsika sy tsy haiteny akory. Efa lahatra kireny ka tsy azo hitoviana. Mafy tokoa aloha saingy atao ahoana moa ny fiainanareo mianaka banjinina. Eny, tsy sasatra kiary Lovasoa no misaotra ndry foana. Tsy mba namela tamin'ny sarotra izany ndry ninina fa teo foana. Raha tsy nisy andringa mba nandritra ny janonako teny amin'ny hopitaly ireny dia efa tsy fantatra koa izay ny farany mianaka. Amin'ny fomba ahoana moa kino amelako andry hiatrika rery an'izao manjoandry izao a. Tsy ho vitako velivelaka izany fa tsy maintsy manao ara mbola misy ihany koa ny azoko raisina. Mifanohatoha-tsy ho laveny foana tsika fa za matahotra. Dia misaotra kea. Efa mba nahareny mahakasika andreny lozana anjohan'ny dady ireny ve kindry? Enona dia ireo navandoza ohatra? Tena mbola tsy nahino aky izako. Fa nisy fotoana tokoa ky nisy rangahy izay tonga teto nitady andry a. Fa rangahy izaky? Izy aloha tsy nilaza ny anarany. Fa niteny fotsiny izy hoe hitady any Intso zanak'ingaranary hony. Dia indry moa izany mbola teny amin'ny hopitaly. Mba iza re izany e? Fa ohatry ny ahoana kiny endriny? Rangahy mainty fihodirana izay izy. Dia fotsy manaraka ny volom-bavany koa ny volon-dohany. Efa somary manjokojoko e. Raha ny endriny aloha dia efa mananika ny ngamba ataoko hoe eo amin'ny fahafitopolo taona an'io. Tena tsy mahatadidy olona toy izany mihitsy aka. Izany? Iza re?
fa inona onakiny lazay le vaovao teo a? Mbola eo ampikaroana an'ireo andianjola nandoro ny trano ngiaratovy saoranary mbola nalasa zay ony ery zareo e. Eny e, de inona le ayahina teo ka? Ka hoe misy fandraisana tamina faty an'Andriamatora Beza Bernard ony satria zareo samy mpiara-miasa ihany roko. Anenjikano ka. De gagako tsy fantatra zareo angafa efa voatsetsina volo ireo olona ambonimbony hitondran'zareo fitarainan'ireo. Avelo anao fa rehefa tsy ahita mangirana ve tsy hijanona ihany e. Zay mintsiko. Ary nanjavinay zahoaly raha nga mpiandry vavahady ngiaranary. To tsy ray matiny tsy ray velona ihany koa. Ka tsy fantatra na ny levinay sa fa tsy sanandombaravarana tany amin'ny polisy e. Mamy angeny miany e. Angamba maty matoa tsy hainona tsiotsionresaka akory nandritra an'izay e. Na ity haintsoa aza tsy fantatra hoe aiza izy zao. Indray any amin'le namany mihitsy iny e. Teraka mantsy izy araka ny lazainy zalako. Ka mbola mampanara-maso azy ihany ianao hatramin'izao. Efa vovoatorina an'le ny alany hopitaly aky izany so de antarana sarotam-piaro indray a. Fa izay tokoa ry manda. Miteny an'izany ihany ianao. Meno ndry ary ahy. Ahoana amin'izay ary hoaly efa nambina petraka e. Ataoko fa efa vitanao avokoa izay ny valifatinao. Ary efa migalabina amin'ireo arenan'ny tsiriritinao tamin'izany ihany koa ianao ankehitriny. Tsy adiniko kireny fa aza matahotra. Tandremo ary a. Anisany nanampy abetsaka tamin'ny fanatotosaka amin'izany koa ndry ka tsy hotsinotsy ny aviko velively. Tsy misy atahorana mogatra ntsony ankehitriny re afiry reny ka malalaka amin'izay ny lalantsika. Tsy ho ela de ho tanterahana ny rahantsika fa aza matahotra. Tena marina. Eno a. Miandry ny avy tany le tranontsika vovotsiny de tonga de mamantana manao vola tantely ihany amin'izay. Eto tsy ho andriko sahady. Fa zao a. Saivo mandalo aty reny ekipan'ny Tomi reny rapitsoriva fa alime famomezana ho fisaorana ny zalahy. Sady nahafinaritra hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany ihany koa moa tsy ny fiara-miasaka tsy tokony faranana maina amin'izao fotsiny e. Mila tondraka makotokotoka izany ny rapitso. Marina tokoa izany. Fa tsy aty fa tokony ho ary amin'le trano mahazatra fivoriana ary ihany a. So de misy manara-maso ihany mantsy ohatra ka aleo maalina ihany. Mety mihitsy aky izay. Amin'ny enina ny fotoana any izany e. Monsieur Michel, manao any ianao? Salama tsara ka, ary ianao? Toraka izany koa ka. Inona vaovao? Elaela tokoa izay? Miala tsiny tokoa fa somary mbola raikidraikitra dia tsy nahatsiditsidika intsony. Ka efa nanahoana aloha ny fahasalamana zao? Salama tsara ka. Ay kosa, ary ny zazakely ohatra ngatsy mba litana. Izy ka. Salama tsara ihany koa fa atahorana amin'ny antsika dia najanona any an-trano. Lova sokoa moa ao afaka mitaiza azy aloha. Ay kosa, zazy zany. Fa ilozako ary aloha ianao fa mbola hamonjy rendez-vous aman'olona io ko. So dia ataon'olona tsy manaja fotoana eo sady mbola tsy tafiditra miasa koa teo. Ay fa nga ianao moa mbola tsy hanasaka sa hoe voaraisina? Tena mbola eo am-pitadiavana mihitsy ka. Zaho mantsy vao mba afaka manao an'izany fa efa mba tsy dia manahirana intsony le zanako. Ay dia efa nahita nefa izany? Ka vao eona amin'ilay lehibe sy anatitra fangatahana ariko. Fa tsy tianao nga raha hoe miasa ato amiko ianao ka tsy dia ampy ihany mantsy ireo mpanatitra sakafo ato. Moa le mpandray olona io koa ohatrany tsy dia ampotra kefy. Izany? Ka tsy haiko raha hoe mety aminao dia anao no soloko azy fa izy ajanoko serveuse ohatrany asany teo aloha ihany ka. Ka tsy maninona nefa feza? Tsy maninona izany raha mety aminao ka. Izany hoe afaka manatitra dia mandeha ty amiko ianao na raha mpitso ihany azy. Tsy asakana anao anatitra ny fangatanao efa vonona amin'le efa neritreretinao ihany nefa izany. Raha ohatra tsy azoazonao ny ato dia tsy olana mihitsy afaka mifindra ihany ka. Misy mihoatran'izany indray moa ve? Asa? Avy hatrany dia mety amiko izany ka. Maraina ihany dia tonga eo fa aza matahotra ianao. Eny ary, izay fa rapitso izany. Dia mankasitraka anao sahady Tsy hitako intsony izay fomba entiko isaorana anao fa tena manampy afoana ianao.
mankasitraka indrindra re. Fomba ihany reny manampy fa tsisy tokony hisaoranao zany a. Ilozako ary loha ianao fa tsy maintsy mandalo any amin'ilay olona ihany na dia zany aza. Veloma ianao. Fifaliana kely neny. Ay vendrika ato e. Ary aiza kita ty? Ao an-dakozia? Ay ve. Tro. Ary maninona ndry? Maninona ny zanako? Oay, maninona ty? Oay e. Tena mifaritra be tokoa. Andraso. Olova neny a. Zay. Ary aza mitomantso moa ny zanako e. Ao fa vetivety io sitrana. Ay, efa tonga ato ndry. Ie, vao tonga teo nge. Ay, ndray. Ary fa maninona ny fi? Tomtomany? Voaketsany TV kely ty taony tanany dia tsy hainona ny nanaisotra azy azako. Tokoa aky. Ary tsy tsikaritra kory tamin'izy nafindrako teo Ka ty zavatra ty mihitsy ankaiky ny diso fipetraka e. Tafiditra ny foana ny tanany raha voavariana kely iny izy. Fatorany neny aky io rehefa avy eo dia amin'izay dia tsy mihinana ny tanandritsony. Ary afiaritrotroko e, avy. Ary mahafinaritra kely aky ty tranonareo ty Zany? Ohatra mbola zatra n'le teritery tary ihany indraindray. Mba afaka ho fatrana aloha raha mba ato e. Trano famantananay raha sendra misakafo hariva ty amin'ny vilona ty nanamboarany dadasy ty fony ny fahavelony isininy. So ihany fa mba tsy fantatry le jola hoe mbola any ty fa raha tsy zany angamba dia efa nidorany koa ohatr'izay. Ny orinasa azy efa reny nanovany sasany azy. Tena mafy tokoa akika. Fa mino aloha za fa tsy hanelingelina antsika tsony izy ireo e. Engany e. Ary toa tsy nandalondalo tsony mika tato ato e. Dia tsy haiko aky fa toa mbola misy asa manahirana azy ono. Ary ny rahanareo mba ho viny. Mainka anao fetika izay sy fia kely e. Sahoana kirpiso kely neny. Tena mbola tsy haiko aky ny hevitra mika momba n'izany Mbola manangom-bola hono izao fa rehefa vonona mamina vinany rehetra ihany dia zany foana. Efa tsy ho ela ihany zany matoa efa misy fiatomboana ka. Arono aky. Mba nanao hono izay manda. Ela izay tsy nahinoko ny momba izay. Avela hoe sy ny fiainana akio any Efa niezaka nanangana ny mandam-pitiavany orina tsara ihany fa narodany foana. Narary tokoa reny saingy efa manana heritsaina handresy ny fahalemeny foko ankehitriny. Sady efa manana fifaliana ampitsika lalandava koa. Samominy kely marina tokoa aky izany. Na zaza angeky tsy mahay mity ohatra ny tiavan-driany mandy reny. Tsapako tokoa reny na dia tsy amiko aza ny antefany. Nefa aky dia mbola reny ihany no nataony. Efa haiko aky ny nanadino azy tsy kelikely izao na dia hoe tsy hakosoka tanteraka aza. Ampoa fifaliana. Ampoka ho ahy izy na dia tsy tomombana toy ny olona rehetra aza. Efa natolotro anjanany avokoa ny fitiavako izay natositosindrainy ankehitriny. Soa. Tsy hitahita mihitsy nareo tatato izay Ao ihany re. Somary sahirana amin'ny asa dia raikidraikitra. Ary kay nareo efa nifindra ty amin'ity trano vaovao malalaka be ty Mahandroso kosa izy izany ko. Tsy hita fa mba nanitatra kely notohizana ny trano fikoranana io mantsy le izy dia mba natao izay metimety azy ko. Tsara ka, mety mihitsy.
fa ny tena antondriako io tokoa monsieur Michel andeha ampitany afatraintsoa. Tsy salama manko fifaliana kely dia nitondra azy nakany amin'ny dokotera aloha izy fa tsy afaka hiasa androany. Tena miala tsiny indrindra hony. Ay ve, tena ninona zao raha niantso tamin'ny telefonina fotsiny dia vita fa tsy dia tena hoe nisahirana nakaty mihitsy e. Ka mba sendra hanatitra zavatra tsokoa dia efa lalako ihany ity. Mbola iantso anao eo foana izy ka. Tsy maninona zany fa asaiko raisin'le serveuse iray eo dia io indray aloha zany ny asany mandra-pahatongany. Mirary fahasalamana ho an'ny fifaliana kely re. Dia misaotra betsaka rehefa dia atao tsara laza ny afatra. Ary izay ary aloha fa ilosako ianao e. Misy zavatra naterin'olona izay tokoa hoe omena ny aintsoa. Fa zavatra inona hono izany? Andraso fa alaiko vetivety nge. Izy raha teo zany tsy tonga ihany fa avy dia omeko anao e. Ty le izy rangahy efa nahazo azo taon'izay no nanatitra azy ty tetiko. Fa iza hony? Tsy nilaza anarana izy aloha fa ao anatiny eo no anaran'le mpandefa e. Dia misy clé USB ihany koa ao anatin'iny valopiny miampy taratasy. Izay ihany aloha ny zavatra mbanambarany. Zany misaotra fa voaray ity ka. Izay ary aloha fa mazotoa ianao e. Ary ino ty mampitomany Andry? Fa inona daholo kino ny raketin'iny taratasy sy le clé USB teo iny? Tsy vanina. Tena tsy vanina. Ny inona? Afatra avy tany amin'ny Jamily mpiambina amin'ny vavahadiny dada taloha iny. Aiska tsy maty akory. Dia inona ny nambarany? Fangamoky tsy anisan'ireo karoan'ny polisy fa nindray tsy kombakomba tamin'iny raharaha iny koa izy noho ny fanjavonany hatramin'izao. Miheverany zareo fa izany tokoa tsy nahitana azy. Saingy nazavainy tsara atao anatin'ity taratasy ity fa tsy piraitsy kombakomba tamin'ireo jola velively izy fa nalainy zareo ankeriny fotsiny. Saingy tafatsoka. Noho ny fampiorohorona nataon'ireo jola azy nefa dia tsy samy sy mivantana sy makany amin'ny polisy akory izy. Raha azoko tsara zany dia mahafantatra tsara an'ireo olona navandozy izy. Fantany tsara mihitsy. Ary voarahaka ny ato anatin'ity clé USB ity ny ampahany orona tsara tamin'ny nanafehandreo jolahany zareo. Nezahany nalaina ihany mantsy le caméra de surveillance tamin'ireo jolahy mbola variana ny taona nientana tao an-trano taloha nandorany zareo azy. Fa angatsy nanao saritavy ireo jolahany hoe fantatra na dia izany azy. Tsy haiko na nasesi-doza na ahoana fa miraikitra amin'ny video io na nisoran'le raindahany any saritavany taloha nanamperany ny endata. Dia fantatry indry ve le olona ki? Manda. Iza? Manda hoa. Ary mino afa navala le mibika ambavy tamin'ny sary teo akaikiny fa ny sarina mantsy ny endriny. Andray? Dia vitany manda ve aki? Vitany tsara mihitsy. Ary tsy ho ela dia ho vitako ihany koa ny anao azy ireo toy izany. Aintso? Toa mangingina fa tsy mety aminao nga le nindramiko aty ka. Eny efa nitereko ihany moa teoko. Azafady. Aintsoa, mba fantatrao moa fa satroko foana nge ny fanatitava aminao e. Tsy haiko fa ohatrany hoe banga zany ny fiainako raha voalavitra ianao. Ngamba eny tsy hoe angamba moa zany fa tena tsapako fa manam-pitiavana anao zany tia anao ary Aintsoa. Mba efa namakafaka lalina ve anao talohan'izany? Tsy hoe voan-drano na omaly fa hatramin'le fotoana nitondrananao teny amin'ny hopitaly mihitsy nge zany. Miala tsiny ary Michel. Alina loatra ndratrapoky navelan'ilay nanolorako azy talohany nahitanao aho ka mbola mangadiady amin'izao. Mbola tsy manamorona ny anolatra akory zany ankehitriny ka na isaina fitiavana azy atao tsy mampiteherika akory. Eny tsy manome tsiny anao aloha saingy
tady dio fa tsy hitovy avokoa ve ny olona rehetra tsy hoe manatsara tena fa efa mba nandalo izay nylalovanao ihany noho izany ihany koa nge no nahatonga tsy mbola herika fanambadiana hatramin'izao nefa ohatra ny nahita ny fanafodiny ankehitriny da ny fanojo taminao Rentsoa tiako ianao ianao sy ny mombanao rehetrarehetra Rentsoa. Eny voaraiko izy zany fa aleo andeha amin'izao tsy manitsoka ny fanantenanao any tsy mampiempona fa raha lahatra zany tanteraka foana. Eny ary za koa nge tsy manery anao amin'izay hevitra fa efa fantatrao aloha zay ny atao-poko aza matahotra fa tsy hampiova ny fifandraisana efa nisy teo amintsika zany fa ataovy ohatry ny teny renao nentin'ny rivotra fotsiny zany tsy levona akory fa maniditsidiny eny foana. Misaotra mifahaindrenao ry Michel dia mbola mamerina ny fialan-tsiny mbola manampitrotraka ny tratraponao efa saika mba hanolatra nefa toy ny tsy fankatoavako ny fanirianao indray. Mitondra fahasitranana kely ho azy zany na dia zany aza ka ohatra nisy tanana nindriny ala mantsy ny tao anatiko raha vao nahalaza an'izany taminao mbola afaka manampy sakafo ianao aloha okizay fa efa vokiaka misaotra anao fa mba misy zavatra angatahako aminao ry Michel raha mety. Hoe ahoana ka? Mila ny fanampianao aho fa tsy ho vitako irery le iziko. Fa zavatra inona k'i zany? Dia tsy mba malahelo an'io zanakindreo akory indrina dia nitondra faharisena ho andry aza ny fahatongavany tsy fidiny teto an-tany. Tsy hoe zaza tsy indrina anke fifaliana fa sitrapoko mihitsy ny nampisy azy porofo ny fitiavako any manda izy noheveriko ho tady amatotra bebe kokoa ny fitiavana ihany koa saingy indrisy maninona ary indriny manangana sahadiny rindrom-bato isarahana aminy. Fa manangana rindrom-bato isarahana aminy ahoana moa kia? Fitiavan-janaka ve ki mihoatra indreny atolotro azy ireny saingy izany ny zavatra okasaindry atao ankehitriny. Tsy mirarano momba ny hoaviny akory indry fa ny ampim-pomafana indry hitondra loza foana ihany no ampahandry ao an-tsaina. Na nisy andreny disadisa nampisara-basana na ireny aza teo aminay sy dada tsy nampiova ny fitiavako amin'ny maraiko azy ireny. Mamiko ohatry ny fitiavany zanaka ny ndraindrehetra ny dadako iny. Afaka maneho ny heviny amin'izay momba tokoa izy ary manana lalana andazy edy sitrany satria izy no nahitako izao mazava izao. Eny fa raha naneho izany heviny izany ve izy dia hokapaina tsy irireo ambonin'ny tany tsony eny. Na zanaterany aza tsy nankahala azy fa mafisan-dony entiny fitiadala fotsiny ireny nataoko tamin'ireny. Ka tsy tokony ampitombony olana efa misy tsony ry maninona zao raha aterindriany amin'ny polisy fotsiny ireo porofo ireo dia omenany zareo ny fahefana. Tsy apiditra polisy velively amin'izao raharaha zao mahatonanao dia mahazaka. Tsy hoe tsy tiana ny ana koa ka atao amin'izay itiavana azy. Aina solony aina. Tsy moramora nge izany karaha sanatria moa izany ka misy zavatra anjoandria amin'izany dia mba ahoana ny feritreretandrian'ny fifaliana. Tsy hoe manilika azy sahady fa ilainy eo amin'ny fiainana hatrany ny fisindry tena reny raha mbola azo hitofiana tsy hahatanteraka izany. Mino aho fa tsy tokony hampatsahivina andritsony izany. Matoky andria raha ny famaliko faty no andro andozako ny tany dia tsy mampanina zany. Intsoa mbola fitiavako andry no itenenako andry sy ampamina vinako andry ny zavatra mety hitranga noho izany. Tsiry lova soa tiako foana koa nareo sy fifa za tsy maintsy mamaly faty. Tsy maintsy vitako ny valifatiko. Tsy amin'izay kitsika fa efa vita nge le trano Zany veky tsy maninona mihitsy dia oviana hono ny finafinainy lanaovana an'izany fa tsy eto aloha
tsy maintsy any amin'ny tany razandry dada ihany. vao maika tsara. Aiza moa le calendrier teo? Ty hitandry rehefa mariako anaty boribory eo le izy, eto tsika miala eto, dia eto no naovana ny vodiondry, ary eto indray ny soratra sy ny mariazy. Ka ho na mety amindry? zany hoe afaka roa volana Zay zany. mihitsy akia. Everiko fa vita tsara mihitsy ny trano amin'izay mba hivatanantsika any. Manana aloha fotsiny ny entana rehetra dia mba trano volona nanaovantsika vola tantely. Tsara fipetraka mihitsy akia. Papa sy mama fotsiny zany mila mpandrenesina ny aloko. Tsy maintsy ihany mantsy ny voalohany vao maka ny tanindrazanareo. Marina zany ry navalina. Fa hono nanahoana tokoa no momba n'le aferana hatratrarana ny Tomi. Nidoboka le riko. Zany ve? Iny koa ange tsy mahay mionona e. So ihany fa afera hafa natratrarana azy a. Fa ny atahorako fotsiny sao dia ampifandraisany zareo tamin'le aferany rahantsika reniko. Mino fa tsy baradaka an'izany izy ka. Tsy maintsy ataontsika aloha izay afaka azy any amin'ity ndray mitoraka ity. Le ry mantsy no isan'ny vy nahitana sy angadina nanatotosana n'ireny asany rahantsika reniko. Marina aloha zany e. Raha pitso any dia resaka amin'ny inspektera fa aza matahotra indrina. Ay. Fa fianakavianareo avy amin'iza moa zany izy? Ny tena marina tsy misy fifandraisana ankoatra amin'ny mampinamana izay e. Efa mbola kely io. Tsy afeniko anao aloha fa efa nisy fotoana izay niaraka e. Saingy mifandray foana na dia nisaraka azy. Kosa. Dia izao mifanampy foana izay raha vao misy olana ny anankiray. Indrindra moa fa momba azy zany e. Dia eo foana izy. Fa mandreraka aminy anie dia tia fahamafisan-dohany ity e. Efa impiry any teny azy nanomboka tamin'ireny navitan'ireny mission antsika ireny mba hanajanony an'ireny asa reny amin'izay fa mbola manohy foana io ihany izy. Ometsika chance aloha izy amin'ity ndray mitoraka ity e. Arakaraka ny fanapahan-kevitra ho raisiny orina an'izay indray. Fa zao akia miomana tokoa fa raha pitso hamonjy fanasantsika. Aiza io? Mba surprise fa tonga any ry mahita azy e. Miomana fotsiny dia zay. Koa maninona moa raha miara mivoaka tsika raha riva mijery akanjo sy kiraro entina amin'izany e. Mariazy angalo sa inona le izy? Tsy ngeritaona nahaterahany. Tsy ngeritaona nahaterahany izy akay e. Tonga any ry hoa mahita azy. Salama tompoko. Ahoana ninao izay e? Saika hitady any aintso azafady. Kiala ratsy tia kay. Ahoana kely fahitandria? Ary very mihitsy kiala. Mety tsara zany. Fa inona koa tia manova endrika ity e? Ratsy indrino mety koa ange tsy nahalalandria akory ahy e. Le madama Marina no nanova tanteraka ny endrika. Fa inona nefa aloha ny antony izao e? Amin'izay amin'ity andro efa ho maizina ity. Petrako amin'indry kely aloha fifaliana. Misy fetika any ampiasana amin'izao alina izao a. Mety ho alin'alina vao ho tafody. Tsy maintsy matory eo ihany fa raha sanatrika tsy tafody dia miantso andry ihany e. Mana amin'ny zavatra tondry sahaty ary aintsoka. Aza manahy foandry fa raha riva mitantara zavatra amindry. Zay. Anorika ny zanako vetivety aloha dia manainga fa efa maizina ny andro. Amin'ny valo mantsy le fety no hanomboka. Mahafinaritra ato a. Sady niavaka kely tamin'izay efa mivonjeko mihitsy ity fety ity. Ka no avozina izy ity ka mahalalaka tsara koa sady. Ary teza moa no nahafantaranao an'ilay vehivavy tompopety teo e. Namana mpiara-mianatra taminay fahiny iny e. Koa izay aloha ny tompon'ity trano fanizany ity. Manaka atao tokoa zareo matoa mahavita manomana fety be toy izao na dia amin'ny fitsingerenan'ny taona naterahana ihany aza. Izy aloha dia izay e. Fa no mihitsy ny ohatran'izao isa taona.
malasa mpiara-mianatra betsaka foana koa izy ka izany tsy nanadiny ny ana dia efa hoe tsy mifandray betsaka toy ny taloha ntsony azy izay zao. Izany mba promotion mahafinaritra. Sady mba sendra fanena teny an-dalana mantsy izay herinandro lasa izay dia tamin'izay nanomezany fanasana. Mo ndry fangahy ianao mbola mandray alikaola foana? Tsy ely fotsiny atria. Oui, allo? Ay, okey raha fa ho avy a. Fa ho aiza? Tady avetivetika eo ambadika fotsiny ro promanay teo ireny. Tsy hoe la fa aza matahotra ndre. Tandre mivariana any ary a. Manahoana ianao mademoiselle? Olo tiany manda moa raha tsy diso a? Ie, izy indrindra navalina. Valy mavantatra. Katerina nama Miriam koa mpiara-mianatra tamin'ndry manda taloha. Mo za koa faly mahafantatra anao. Andraniko izay Miriam mitsangana akaiky mivaravarandry ahy. Miangavy anao hono izy mba hanantony azy vetivety fa misy zavatra tolony andrisy manda. Dia miandry client izy dia tsy afa-mihetsika eo fa mialatsiny hono manahirana kely. Ay, tsy manina ka. Vetivety arakia. Dana fandrasiko eto ndry e. Ary alio ararako ato anatin'ny vera nefa misy ranom-boankazo ato amin'izay bivovobana fotsy. Zay. Efa nalefa an'ilay DJ koa izany hira. Reny fa mitsangana mandita olo koa ny olona ka manako na tsara. Zay. Ary alio mody mipirina tsara amin'izay. Ka manda koa ki dia ela ka. Nefa nilaza fa ho vetivety ihany. Nampitondra ny an'ity taoko ity koa ary ako. Tia manda be mihitsy any misotro an'ity. Zany nefa izy efa tsy dia mandray tsony loatra aloha amin'izao e. Ao ary ki ataovy a. Andrasa aloha taperiko vetivety ty averako ty. Ao ary ki a. So ihany ndry fa eo fa mangina ihany za io ko. Zany misaotra ki a. Ary fa maneno ndry? Tona fivesatra tamiko ki izany lohako izanyko. Ay, manjavona be koa izay zavatra jereva masoko. Mba tsy hoe ki manda zafaty a. Ay. Misaotra betsaka Michel tamin'ireny fanampiana lehibe nataonao tamiko ireny a. Tsy tanterako ireny raha tsy nisy anao a. Fa hono aloha inona no tena tanjonao tamin'ny famonoana n'iny vehivavy iny re Intsoa? Mbola ho fantatrao ihany izany. Dia ahoana raha hoe nisy naharaka ka hoe fantatry ny mpitandro ny filaminana indrenika? Mino aho fa tsisy alala afa-tsenao rery ihany ny endrika sandoka no salorako tamin'iny andro iny. Manange tsy nahita e. Modina tsonao iny izy dia iny voaka iny. Le tokany menao anna valako tsy nisy poizina fa tsy le tamin'ny verana telona ihany. Izy tokony hanaovana fanadihadiana nefa tsy nahatentsony iny fa nangina mandrakizay. Intsoa, fa nanina ka ianao dia lasa nitafy fankalana ohatr'izany e. Tena tsy napoziko hoe ianao mihitsy no havita handatsaka ny olona na dia hoe ankolaka ohatr'ireny aza marina e. Tsy maninona na dia ho alana no izany koa zaho e. Fa ny valifatiko tsy maintsy fitaiko hatramin'ny farany. Valifaty ahoana re Intsoa a? Ireo olo ireo ry Michel nandatsaka ny aindraiko raha tsy fantatrao a. Mbola tsy nifarana akory ny adiko. Mbola fanomboana iny. Fa tena azonao antoka ve nefa izany rehetrarehetra izany ka? Tsy azo lavina ho aminao. Ananako porofo mazava tsara izany. Zany ve? Sady valifaty roa sosina mihitsy ny natotoko tamin'ny tovavy iny e. Anisan'ny rivotra nanintsana ny any fahasambarako iny. Michel, mbola mila ny fanampianao a. So dia tokony hajanona amin'izay raha mbola fandatsahana iny olona re Intsoa. Fo tana mahafaty angireny e marina. Mbola ny solo ny atsasaky ny rano-dady izay latsak'izay e. Ny fangiry firiany tao anatin'ny afo mbola tsy ataoko vita mora. Ny fositra izany rehetra izany koa mbola miriry ihany fa mbola tsy nibaba ny vitany akory. Omeo ny valifaty tsara indrindra izy dia voavela amin'izay nataonao koa ianao e. Tsy hanova ny ninona intsony nge izany re Intsoa e. Tsy a.
olona namotika ny androm-piainako ray manontolo izany olona izany. Aintsoa. Hatramin'ny fiainam-pitiavako nahatonga n'iny zanako iny tsy tomombana toy ireny. Izany olona izany no tena nahatonga izaka ny mafy eo amin'ny fiainana toy izao. Ka tsy vahaolana angeo any fantatsahana ina Raintsoa hoe maninona raha tolotrano manam-pahefana izy raha tsy azo lavina tokoa ny porofany anaka. Ao efa natomboko ny aka tsy maintsy ho faranako e. Tsy maninona na tsy hanampy antsony azy ianao. Izay ray izay andao an'ity tany ity, na izy na za. Tena mafilo ianao Raintsoa. Mba efa nieritreretinao moa ny vokatrany raha toka tanteraka tokoa izany rehetrarehetra izany ka. Aza sakananao tsony avy efa tongotra mbe-andakana izany fahavononako izany. Manatona polisy raha tehijoro vavolombelona ianao. Miangavy aminao nefa aoka mba horiana ny vinavinako ny anaovanao an'izany. Tsy maninona fa vonina tsara amin'izay fotoana izay. Aintsoa, amin'ny fomba ahoana moa no ahavitako an'izany ka? Asako. Dia tsy mbola mino foana ve ianao fa tsy misy tempon'ny foko afa-tsy any aminao ka? Eny vonina nampy anao foana raha izany no ampisindra tsikelikely ny alahelo miotrika ao anatinao ao. Pozina ono na hafateny na valina diviza nefa nanapozina azy. Iza ary izany vehivavy mainty fiodirana mena volony resaka tamin'ny farany taorina lenandozakazo kely iny tamin'ilay alim-pandizana iny. Na hery vaika loatra koa mantsy le pozina araka ny fanazavan'ilay dokotera nandray azy farany ka tsy tonga teny amin'ny hopitaly akory dia efa tapotra ny ainy. Fa dia iza loatra ny tsy mahakasitraka ka nahavita nanatanteraka an'ireny. Sa ve ny voaka an'indray le ramilin-dozy iny? Mino aho mantsy fa indrery mbola mahafantatra n'ireny aferan'ny valiny ireny. Nefa nahoana moa tsy zafana valile? Sa ve mbola ho avy koa ny anjarako? Aintsoa. Manao any Manda? Manao any ianao? Ianao miasa ato? Ie. Inona no azoko atao anao? Saika mba hitady misy Michel azafady. Afaka tsy asakadiny izy vao tonga eo? Ay ve ka anovy zio ary aloha e. Jure azafady eo. Misaotra kia. Ka mazotoary ianao? Misaotra. Fa angaha ianao vao vetivety niditra ny asa tato? Toa tsy hitako akory mantsy tamin'le fety miry amin'ny tamin'ny herinandro. Ka narary le zanako tamin'iny dia congé ah. Aintsoa. Mifonakia tamin'ireny rehetra niatra taminao ireny no izaho ihany e. Tsy fananiko velively le nampianjerandre fa amoakandre fotsiny ny tanjoko tamin'ireny saingy solafaka. So ihany fa tsy nanaraka tamin'ireny ny haiko. Avitra somatsara ihany koa no zazany ny vitahiny avina dia matoka fa efa namelanao ahy. Misaotra Raintsoa. Be dia be ny zavatra tokony hifonako aminao fa fieziko amin'ilay hoe mifona ary mamela ahy. Efa namelanao tamin'izany rehetra izany ho azy za. Misaotra kia. Matoky fa efa nanenina tamina toko rehetra ankehitriny. Fa zao tokory Manda. Tiako ampahafantarina anao ihany fa zanakao iny nentiko tato am-boaka nanositosianao ahy iny fa tsy zanak'izy akory. Zanako? Ino zanakao? Tsy midika ao iny zany akory. Vitako foana akory aza iny fa mba mampahafantatra anao fotsiny ah. Zany ve? Ay mananjanaka.
mba afaka mijery azy avy. tsy manina mihitsy ka amin'ny lakamisy ho avy izao izy mifehy herintaona. Raha mazoto ianao dia tongava fa izy fetikely ho karakaraina ho azy amin'io. Tsy maninona mihitsy ka fa nararotana ny ahitako azy ihany koa nge zany. Aiza moa ny tranonareo? Raso tiany adresy sy ny laran'ny finday dia tongava amin'ny 4 tolakandro. Misaotra fa voaray ty ka fa hono lehilahy moa le izy sa vehivavy ahafahako hanomana fanomezana tolotra azy? Vavikely. Zany ve? Raha tsy diso inona moa no itadiavanao amin'ny Monsieur Michel? So dia zavatra tokony azo atao afatra ihany mantsy fa taraiky eto fotsiny tianaoko. Saika ny azy fotsiny aho momba ny raha nahafaterina valinika. Fa nga efa nisy voatazona na iahina ho navandoza sa efa fantatra mihitsy? Hoe izany vehivavy mena volo sy mainty fihodirana izany no aheny zareoko, satria raha vao nararina valina dia nanjavona izy. Ay moa aizany tsy ho tratra eo izany tsy misy marina izay tsisy eo izany ninona raha tsy natao. Ny mpanao ratsy koa tsy maintsy mandray mivalinasany na dia koizana tahaka ninona aza. Aloaloha andefa mbola misy fotoana vonjeko izay mantsy miverina any raha vao avy any. Izay fa mahazo toy ianao. Dia miandry ny fahatongavanao izay amin'ny lakamisy aza matahotra fa tsy maintsy tonga ahy. Fanampiana farany aminao ry Michel. Ka inona ho lesy fa vonina foana ka? Farano Eno ka lazao ary. Mila olona matanjaka sy ranjanany efa daha amin'ny alakamisy. Dia alefa izy azy zareo? Zay vao makany an-tranonao izy amin'ny olakamisy io amrora tsy diso. Dia asavy tonga tsirairay mandra-patongany amin'ny 3. Dia mba tiako koa raha tongany aminay koa ianao amin'izany. Fendretaona amin'io andro io mantsy ny fifaliana kely dia mba mangataka ny tsy asa ihany koa aloha. Ao fa ho avy ara izay ka. Ay fa mila manaraka an'izay mitranga fotsiny ianao fa tsy mila be fanontaniana sy taitaitra. Rehefa vita izany dia azavako aminao ihany izay tsy azonao. Ay ao fa ezaka rentsoa. Farany mba mitondra fiara fa mety hisy ilana an'izany. Zay dia aza matahotra fa omeko valisoa lehibe ianao raha tanteraka tsara ny zavatra kasaiko amin'io andro io. Tsy dia mila tambiny angiary rentsoa. Fa fahapoako nge izany sady mety tsy hipetraka eto intsony koa aho orinan'izay. Fa aiza ianao rentsoa? Andeha fotsiny ako anorom-ponenana lavitra nyity toerana nylevona ny fahalivadiko ity. Dia lozanao izany zaiko nanavalina kosa ve dia velanao rereto ka? Efa hanambady izy tsy sanatria nary azy aho fa hanorina fiainam-baovao hafa fotsiny. Na dia tiana mantsy ny araka tsy maintsy misandraka lalam-piainana izany. Eny marina izany. Vao rehefa aza atao toy izao mingavy re. Tsy ampahaverina anaovanao akory izao izay mifatotra tongotra miantona avy any ambony sy tsindrotsindrinona amin'ireo fantsika be dia be ireo fotsiny ve? Tsy ny ray apaha-efatra ny zogaiko noho ianao velively. Tsoa mbola averiko foana fa mifona re ahy marary akia. Ataovy ao an-tsainao romanda fa fantatro avokoa ny raha tsy nampiarinao tamiko. Hatramin'ny bidiko indrindra aza. Tadio fa valifaty izao ampiariko aminao izao. Valifaty. Eny fa avy hatrany dia vonoe ary fa aza mpitsaliana ohatro izao Tsy baikinao amin'izay mahafinaritra mba nanananao andrana dia kely akory angadada tamin'ny kiapohanao sy nandoranao azy. Satria ve za mbola niady aina teny amin'ny hopitaly no nataonao ihany dia hoe tsy hafantatra an'izany akory. Mpamosavy mandeha alina aza misy mahita fa maika ianao izay jiolahy manala sarotava. Tsoa
tena mifona atya ok'izay fanjarako indray izao ny leony mandreny fonanao ka mba tsy vanina konge ny rainao inona dia izany azy rehefa ianao ny tratra dia aza mandoto ny hafa-tsony ka na ino ianao na tsiny dia anisany namono ny papa sy mamanko izy izay fototra nahatonga ny fiainako toreny maninona tsara izany tsy vitan'izany fa mbola ny body ny aren'ileo ray aman-dreniko mba valifaty ihany koa ny namonoko azy dia tadio ary fa tsy niteraka vato aman-kazo izy ka nampiovo ny valifatinao valifaty vaovao koa azonao raha tsy fantatrao dia izany nanapoizina ny navalina ary ho faranako aminao izany aintsoa dia ho vitanao ve tsy salasalana mihitsy na ny vitanao taniko aza mba tsy napoizy kokoa sy nataoko anao izay ve dia mbola sanao ihany namitaka ka ianao mihitsy namitaka voalohany fa aza manadio tianao tsony ianao ny tianao ary manda ary tsy nahay nity afa-tsy ianao tsy nasiako dikany hatramin'ny teniny indraiko noho ny tsy fahafoizako anao nafelako nanjakanao tanteraka ny sahampasambarako saingy indrisy tsy firaharahinany nasetrina ho an'izany fampirafesana mba tambony ireny ka mba tsy zakako foko ny age nafantatra fa niaraka tamin'ny teze iny ianao izay ny tena nampirisika anao an'ireny hatramin'ny valifatiko aza ay dia mbola ny ampy fanosora-potaka koa tsy vanina ianao romanda tsy vanina mifona ary aintsoa fa andray fa oay fa iny ty ataonao to lasantsy torako velona toy ny nanaovanao an'nytata koa ianao aintsoa tsy mendrika anao tsony ny famelan-keliko mifona ho mifona dia tsy mba misy ampy-pitiavana kely tavela hitora fa min'rapo atsony ve ao anatinao tsy misy tsy mendrika anao tsony koa ny fahavelomana tsy aintsoa maty ahy maty ahy fa inona moa ty nataonao aintsoa tsy mety reny melay ianao miala aintsoa impiro mo any laza fa tsy vahaolana tsony ny fantatsahanay nakehitriny rainjanako nge mandy tsy ianao marina ny ara-ny fahoriana noho ny nataony olo io na zany azy moramora iry ny lazan'izany ka ny lasa nge tsy iverinao ankehitriny velivelona dia ho lasa kitoza teo azy izy valifatiko izany fa tsy misy idiranao aintsoa mifona aminao ahy aza lana amin'ny tsony reny ainy tsy hitako izay ny lingilinginao namono an'iny afo iny tsy efa niteny anao fa mila manaiky moro izay miseho fotsiny ianao ka tsy amelanao anao an'ireny eo masoko tsony ahy raha fantatra hoe ho fanafody mahafatotra ireny aza nomeno an'le vehivavy indray mandery tsy tanteraka ireny dia mandehana mandeha fa za tsy ho voasakanao izany na dia eo ambany fifehezanao aza lasa ianao mandeha aintsoa le laviko ny faladianao aza toizana tsony zay saika nikasainao teo aintsoa velao ry izy anala ny fony amiko atao zavatra hoe raintso fa efa vonina ary mangina teo koa fa mbola hiatra anao izany tsy maintsy manaraka ny navalina ianao fa zataitra efa fantatro fa tsy hampaninana anao kory neny anao an'izany tsy efa hitanao teo ve nareo sy navalina ny fahavaliko ka tsy maintsy taperika koa nytovavy iny nifositra n'andro teanao ny asambarako romanda ary avelao ary Michel aza tazonina mafy toy izany ho an-tanako tsy amelanao anao an'izany aloha mba isany namotika ny fahasambarako koa nefa ianao mba jero kely azafady monsieur Michel le sary eo anatin'le akanjoko nisorona teo azafady andraso ara hoe ninona lazainao tsy hamafa ny fankalananao efa tafatsangana ao anatiko tsony izany ay ty fa sarina izy eo atelo ny afokasika ny tananao iny raintsoa fa ho ataonao iny omeo aty ny aloha zay oy allo tiako fantatrao nefa raintso fa nisany kosoka ny fanantenana tiako taminao ny fahitana ny sary iny napetrika ny heriko fa natateraka ny valifaty efa mba naleviko noho ianao ihany
Fa sarita izy ty e. Tena tsy mbola nanorok'olona koatrany tsy marina io. Tsy za io. Saingeno sy Ledizia io e. Sary namboarina io fa tsy za zany. Tsy miaraka ary mbola tsy niaraka tamin'ny DG iny zany a. Photoshop io. Tadrero amin'izay ny valifatinao fa navitany tsara ovy anefa fa tsy maty nireny disadisa nandalo teo amintsika ireny ny fitiavako anao. Tiako foana nareo mianaka. Sorry anao mitombo fa teo Michel nanelanelana anao sy mivalifatiko. Eny misaotra anareo Michel ahoana? Iko se fandrovana. Vitako ny valifatiko. Anso? Eny manda. Eritrereto hoe inona tamin'ireny rehetrareny ny valifaty farany meko anao. Mandehana dia aza ilingelena tsoa ny fiainako fa efa manan'olona tiana izay mianaka. Eny mbola mamerina ny fisaorana trany mitsodrano anareo koa mahitaza irina ary mazaho izay tadiavina. Zay fa velominareo e. Michel to mbola mianahana foana ianao sa tsy mino? Fa tsy napoizinao le fihetsiko teo. Ho averiko indray mandeha. Mba tiako re raha voakan'ny molotrao antony. Michel Aintso? Manaiky aho fa ity ianao. Ity? Eny, ity. Ary inoko fa ho vitako ny anovana izany amin'ny fotoana ankehitriny amin'ny andro tsy ampoizina. Omeo fotoana fotsiny ary mila ny fanampianao foana. Ka sao dia tokony mbola tsy zorozao mila zanao amiko amin'izany iny izany aloha. Matoky ianao fa tsy vadika tsony izany. Ampianaro ary Michel ity ianao fa izany mba faniriako izany ny valifatiko farany. Michel miainanao foana Rentsoa. Aza lavina ny teny izay nolazaiko taminao raha mba fanirianao ihany izany fa vao maika andratra ny foko ny valisoa lehibe indrindra tolotra anao ka raisom-pitiavana. Ianao nge efa tiako Rentsoa e. Fa zanao tahoranao tsotianao. Raha manda ny sakanao dia ireny hitanao sy ireny atao ireny izy efa nitiazy tamin'ny foko aho fa tsy tsapany izany. Ankehitriny afindrako aminao izany raha sitrakao. Sitrako tokoa Rentsoa. Ary ampitiavana ihany koa no niraisako azy fa aza miahiahy ianao. Anampy anao anadiny lasa ihany koa na dia tsy mora izany e. Ary mahandry ny ovan'ilay hoe ity teo mity foana fa aza matahotra. Misaotra ry Michel. Fanana ratsy mihitsy tamin'ny tondrandriany manda tamin'ny fiara naraka tamin'ireny mpandoboky na be efatra ireny iny ratsy Michel iny matiko tao. Dia izy izao dia tsy haiko tsony fa lasa fotsiny. Nasehoko teo masiny teo tsara fa efa nisoloako an'i Michel ny toerany tato anatiko. Dia mino vendry fa voakosoka azy eo amin'ny fiainan-dry izany eny tsy ho moramora ny anadiny efa nisy teo aminay. Tsy andro vitsivitsy koa no alevina sady le fitiavana efa natolotro azy. Miezaka amindro izany a Michel. Tsapako mba misy fitiavana kely misisika ho azy mantsy atao boko ankehitriny. Tsy ampilamina ny fiainan-dry aky atao marina aky izany miteny an'izany ihany tokoa ndry. Fa zaho aky efa nieritreritra hoe ho any ampitan-dranomasina. Nga? Hipetraka any? Hitsabo amin'ny fifaliana. Efa azoko daholo mantsy izao ny volan'ny dada tamin'ny orinasa sy ny efa nisoratra tamin'ny anarany tany amin'ny banky.
efa natoka mbola kely reny nampiasaiko ohatr'izay reny. Sady za koa mino fa mbola ho sitrana izy. Dia ahoana zany ny rahanareo sy Michel amin'izany ake? Miandry ny fiverenany ka. Angamba tsy dia hahatrany izay. Te ilozanareo sy fiaky izany zako. Eny tsara tsodrano aky dia mahazo izay irina. Misaotra kia. Kaneka ho izany tokoa. Fa mpandrinesy ihany ana dia hoe any aza raha misy fifandraraty. Indrindra ny aminareo simika. Aza matahotra indri fa tsy maintsy miandry andry zahay vao anatotosan'ny rahanay ka. Indri mba handrafaviko indray ve kintso eo amin'ny andro malasako dia mbola asisika nefa mba tsy fidino andry. Kosa za koa kia natao izany fa za matahotra. Tsy manana raita-po afa-tsy indri koa. Samy lavitra fianakaviantsika teto. Ary nahatsapa fahasambarana tokoa nisy andry tsy nanary ahatra izay. Nanajoko foana ihany rehefa sambatra indri dia sambatra koa. Misaotra kia. Fa misinana hoa? Io vakeo. Inona tovolahy iray hita faty irery tao an-trano na raina teo. Fa izy io? Maty izy. Fa maty naninona? Misy namono? Namono tena kia. Namono tena? Fangandry malahelo asan-dray tsy efa nikasana ho an'izany taminy koa mondry. Efa namela azy raha njanako foana iny kia. Ninona niatra teo amin'ny fiainanay. Dia efa nifaranana izany sy vitandriko. Eny fantatro fa manameloka andry. Indri mbola mandatsa-dranomaso amin'ny fahafatesany mahatonga amin'ny teny toy izany mba ahatsapa-ndry fa tsy tsara ny valifaty miantra manaina. Tadidio fa namatsika sy ndry foana nge mandeha mba malahelo azy ihany koa amin'izay manjoa azy. Indrindra moky amin'izao hoe nandahozany ny tany izao. Inoko fa navongan-drano indray aza tsy nahalatsahandry ho azy raha toa ka ireo ratsan-tanandrireo tokoa no nahatateraka an'izany. Mifona lovasoa. Nentiny fokona fanany atezerana loatra dia nanao foana. Tsapako anefa fa mbola baiko ny fitiavan-dry azy tao anatin-dry no anton'ireny. Tsy laviko izany. Nety azy loatra. Nandratra mafy ihany nefa tsy firarahiny an'izany. Mifona akia. Efa nanenina tamin'ireny rehetrareny ankehitriny. Tsy mitezitra indringy za fomba mahatsapa malahelo fotsiny. Inona tsony moa izany kino azontsika atao eo? Efa izay ny lahatra. Mifona Amanda. Efa namelanao tamin'ny foko tsy miangatra tsony Aroako izay Aintsoa. Efa manana fiainana hafa lavitra azy ndry. Eo ny kolokolo iandrombona tsara toy ny ainandry azy sisy. Io fifaliana tandindo no fahatsiarovan-dry azy eo amin'ny fiainana. Omeo an'io zanakindry io ny ampim-pitiavana azy sisany tapikitra tao am-pondry raha mbola misy. Aroako izay Aintsoa. Sambatra ankehitriny fa manana anao. Manana anareo mianaka moa izany. Za koa mahatsiaro sambatra fa niara-nanonina nieny taminao malala ny foko teo anatrihan'ilay nahazy. Nampiny fasitrana ny fifaliana somatsara koa izany ka vao maika tsy ompitratra. Sofa nisy andrina nosika hiala tamin'ny ankiviam-piainany. Tsy sasatra akireny intsony mamerina fa tiako indry. Tiako amin'ny fiainako rehetra.
Za koa tianao Michel, efa tianao. Misaotra kiry Aintsoa. Ary aza be sentsentsony moa e. Vao teo ny lazany hafaliana dia ampandalovinareo raona sady indray e. Sentim-po ahafahana raha-pifaliana ihany akiny. Setom-pandresena ihany koa e. Fa ono tokoa aky. Ahoana aky? Nisy fotoana indry ny teny hoe hiala tsy hipetraka eto intsony raha vao mahavita ny valy fatirika. Satria tsy nananieritreritra fa lahatra avy eo ambony avokoa ny fiainantsika zanak'olombelona, ka nanomezako tsy niazy fatratra tamin'izay nampandaloviny ahy. Fa ankehitriny ka? Ankehitriny efa tody amin'ilay fiainana tiany ampitany ahy. Ianao no nofidiany mba hitaridalana amin'izany ka hamakivaky indray ny fiainana sisa mbola honenako ety. Diso aho nanome tsy ny be fahatany azy fa hoe nampangiry firy loatra izy. Dia ahoana ny atao ary? Omeko safidy foana angenjy. Vonina raha toa ka hoe efa nisy toerana ny vinavinaindry tamin'izany fotoana izany ianao ka tiandre honenantsika telo mianaka. Tsiry Michel. Fa hono? Efa teto ny natokanao ahy. Tsy alentsony aho fa teto ny nalevina ny valifatiko farany. Teto ny nahitako anao. Ary eto no amaranako ny androm-piainako sisa. Ary aza matahotra fa efa toeran'ny fandreseko ny eto ankehitriny. Tsy hanalavitra azy toy ny fikirako aminao koa. Ka izay mety amindrindra dia mety amiko daholo. Na ny trano hipetrahantsika aza mbola ny safidy indriny mamiko. Maninona kera mijanona ty ihany a? Sady eto nefa nahazatratra izay. Tsy olana mihitsy ka izay mahafinaritra andry ihany. Fa fifaliana dia tamanany amin'ny lovasoa any a. Efa zatra azy tanteraka mihitsy iziko. Nazaza mbola adiny no lovasoa. Fa soa ihany fa tsy dia mifanalavitra loatra ny trano fonenantsika. Izay nge ny fidianako le aty ihany e. Eny, sady toa efa zatra be azy koa le vadiny lovasoako. Ka midra nge tamin'izay sy lovasoa mbola ndray trano ireny ka natetika tonga tao an-trano e. Dia misangy amin'ny fifaliana foana koa izy. Tadidiny tsara. Aleo tokoa ary ataony sady afaka manara-maso tsara amin'ny fivarotana koa tsika etoko. Ie. Fa efa matory angaky fifaliana? Tsy izy mbola mipadapata tamin'ny soary teo iny. Ay ka ampiomana ary izy dia ndao mba hivoaka kely antsika fa ohatran'ny mafana loatra koa ato izany ko. Hevitra mety koa izany a. Teneny koa soary araka amintsika fa dia atory ihany fifaliana. Sady ho santatra izao andro malaza antsika izao. Vetivety ary e. Fio? Fia? Efa matory nga mpiso kely neny? Ay ve mbola rojorotsiany soary ato ndry e. Mandeha angery soary miomana vetivety fa hitondra ny fivoakontsika. Dia avy koa ndry ampiomanina fa hiaraka amin'ny dadintsika Vy. Sitrana ihany akendry ity. Sady lasa tsara tarehy kely. Voarafitra amin'ny endriky ny indray indry tsy misy valaka mihitsy. Ny zanako, le fifaliako.